nao dia manokafa aloha dia nizao raha toa ka hoe sahirakirana dia atsoy ny zanaka ao an-trano fa mino fa mahafantatra an'izany daholo zareo raha misy maromaro nareo ao an-trano dia ampiasao daholo ny compte-nareo sitrany ahy mampitombo ny vintana zay mivaly reo avy eo tsika manao ny fisarihana ny zay aza tinanko e ho anareo ianao zay nahazo an'ilay loka omaly iny any Fianaratsoa misy anao dia aza matahotra ianao fa ho alefanay ny lokanao alefanay amin'ny taxi brousse mazava ho azy dia alefanay tonga any aminao tsara mihitsy ny lokanao fa ny mombamombanao fotsiny efa voarainy rehetrarehetra dia fandala fanaovana an'izay eto amin'ny KOLO TVFM ka zay zany manentana anareo rehetra ny fatra ihany koa aza miay amin'ny lalao mihitsy anareo rehetrarehetra naiza misy anareo rehefa mbola hoe eto Madagasikara nareo ka mahita ny publication mahita ny sekola vao maraina amin'ny alalan'ny canal na ihany koa amin'ny alalan'ny fahita lavitra anao tsotra fotsiny dia azonay alefa foana naiza misy anareo raha mbola eto Madagasikara dia alefanay ny lokanareo raha ianareo nahazo mazava ho azy fa maly zao dia efa nisy avy lavitra nahazo dia efa alefa ny lokany tsy voatery miakatra aty zany nareo fa dia zay no mandefa mbola zay no misasatra mandefa ajaly loka za fa aza mitataina tsony zay tsy manahirana anareo mihitsy ny KOLO TVFM fa dia mampiadana be atsika ao anatin'ny lalao tahaka izao dia ninina ataontsika eto dia mahafinaritra foana satria ifalitsika foana zay fety tonga eo anaovantsika lalao foana e sa hoana zay indrindra zay ihany fanamariana kely apetrako ngamba satria hoe mety miayay zao hoe any ao Antananarivo avy eny afaka milalao afaka milalao daholo mihitsy nareo ka na mahazo foro ianao na nahazo zavatra ngeza be ataoko hoe frizidera ndray andro any misy eto dia alefanay foana fa za matahotra eny aza misaotra anao fanomezatoky andao iroso anatin'ny sady eo anatin'ny fandaharana ihany sika ndray vahiny sika ao avy eo ihany koa akoeraka ny vovolaza hotohizana ny loha hevitra zay efa no natsidiky Dida teto tamin'ny herinandro any famorana sy ny ala volonjaza tamin'ny herinandro zao ny famorana sy ny famorana hotoizatsika izay loha hevitra izay amin'ny ity anio ity satria mbola tsy vita tsara hatramin'ny farany izy tamin'iny herinandro iny ndao aloha jerena ary karakory indray no mety toetry ny andro amin'ny ity anio ity mangatsiatsika hoe afana ihany hoe rehefa avy eo sa nahoana ndao jerena ato anatin'ny dokreka arak'izay zany amin'ity an'ity ry Dida Montero dia nodidina ny 20 degré ny maripana ambony indrindra ny toetrandro kosa dia somary olalaovandrahoana kely avy eo dia ifandimbiany ny rahona sy ny masoandro mandritry ny tontolo andro fa ny andro aloha zany tsy dia tena hoe migaigana be manao akory fa 20 degré ny ambony indrindra ao amin'ity fa 12 ny volana Jiona taona 20 sy 20 ity mihitsy lesy ohatrany tsy azoko hafanana zany tanana indrindra eto amin'ny loha tanana rehetrarehetra eto eo ambany hoho eo ohatrany mangatsiaka hafahafa zany tsika ka normal satria rehefa mangatsiaka dia ny extrémité rehetrarehetra iny loha tana ratsan-tanana iny mihitsy ny tongotra ny sofina toy ny orona kely eto reny ny extrémité reny mangatsiaka rehefa mangatsiaka
tena eny e tsy manino za fa tao mafana tsara fotsiny indrindra raha ohatra hoe anao zay sarisarotana ao anatin'ny resaka atsika moa zany dia manaova arotanana mihitsy gan moa zany na ohatr' zany a zay tianao mihitsy ao anatin'izany ny ao koa ny aro sofina ny aro loha ny satroka ba rehetrarehetra iny azonareo anaovana daholo tsy kagola akory no anaovana fa satroka ba ihany fa sao dia misy misambotra eny an-dalana iny kagola ka misy le kagola tonga dia katraty aloha kanense avy hatrany dia le an'lakango sabe reny ao an-tsainy se rehefa amteny hoe kagola misy mafatifaty kely fa kagola azanaovana tsara mihitsy dra sange fa hitondra kagola ianao eto hoe fa tsy voatery hoe maintimainty be dia tena le tonga dia zay mantsy adoany se dia rehefoana le ao an-tsaika rehefa kagola aoarany misy kagola le somary hita daholo ny tava rehetrarehetra iny a ny tarefa misarona daholo ihany ny sofina sy ny rehetrarehetra eny e azonao anaovana daholo zany rehefa hoe mampafana ny vatanao a indrindra amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao ka hoy hoe toizatsika mifiarahana toizatsika fiarahana fa zao mamela ianareo ampiseho kely ilay sary le portrait ohatrohatry ny ahoana moa zany ohatra zao ny asa vitany Mikael portraitiste ka ohatrohatran'izao sary izay ho alefany zareo ambadimbadika ao zany ny zavatra mety ho azonareo dia fatary fa ny sary ihany koa dia mitoetra sady souvenir be tena ohatra ny tena izy tsy sary piky io akory fa sary tanana natao tanana somatsara mihitsy izy io dia ohatran'izao safidiny manokana moa zany nanao an'ireo hoe mpanakanto malaza any ivelany ihany satria mba hoe tiany aseho any ivelany koa moa zany fa afaka manao ny eto atoerana somatsara mihitsy izy afaka manao ny sariny dada somatsara mihitsy izy dia mazava ho azy zany dia fa zao dia fa makamaka shooting manao shooting raha toka hoe mbola tsy manana sary mihitsy dada ao tsy voatery hoe dada rery fa tsy manina mihitsy na ohatra hoe sarinareo ary sarinareo miaraka tsy olana mihitsy zany dia atao tafavoaka zao aza manahy anareo fa tsy sary kely no omenanareo akory fa tena atao tena ngeza somatsara mihitsy ohatran'izao vita tanana zato isan-jato zao dia ohatran'izao no azonareo zany ny anankiray zay le portrait ny iray kosa aza matahotra nareo fa ataontsika goavana be ny abean'izay portrait an-dada izay sady mba souvenir no ny ange velaran'ilay portrait zany hoe tena efa ngeza mihitsy zany atonona cadre be mihitsy zany afaka jerenao ataonao tokantrano amin'ny salon rehetrarehetra iny mety asiana azy avokoa zany fa ngeza zany fa tsy hoe atao anaty album photo akory zany 45 fa 50 dia akoatran'io any fanomezantsika ihany koa akoatran'izay hoe portrait any dada izay tsy voatery satria dada moa zany dia dada ny teneniko eto foana fa akoatran'izay ihany koa dia misy ny décodeur avy amin'ny blue line izay complet izy io ary ihany koa mandritra ny iray volana be zao no afahanao mijery an'ireo chaîne complet ireo zay ny fanomezana ho amin'ny anio rapitsitsika mbola zavatra hafa indray fa aloha lofitaina ny anio amin'ny valo ny fisariana andao fa tsika vetivety ny pejy ary aloha hoe manambahiny tsika amin'izao maraindraina ny talata izao fantatrareo tsy mandefa MP fa eo amin'ny Facebook eo amin'ny mandrosy eo amin'ny Facebook eo amin'ny page Facebook eo no andefa sanalizy fa tsy MP akory allo hoe toidonna manjary tsy hita tsara ny ay hoe donna ity donna miarabanareo telo mianadahy indray tonga soa ato aminay amin'ity anio ity misy zay vao tonga soa mihitsy fa misy efa petrano matetitetika ihany miarabanareo telo mianadahy zareo avy amin'ny anoetsika eo amin'ny IKM ny miaraka amintsika miarabanareo miarabantsika rehetra ny tokantrano any dia za aloha sady manaraka anjo ihany sy dia gaga le raga io tonga risy dia ibridana ve mialatsikelikely any ake le kajina aloha mandialatra tsisy vady fa mihinambara ka iala misy angety ay ala koa ito ao arany esorina daholo io minasa voalohany nanao azao teo ye andao ary andao dia lazalazao ny hetsikitsika herinandro ny fanorina
Efa miarabantsika rehetra very koa mikarakara ny herinandro fanorona ny fikambanana iray Madagasikara miaraka amin'ny KM ny 21 volana Jona hatramin'ny 12 volana Jona ho avy izao. Dia ameko ny Andriamatoa Irisy angamba fanazavana ny hetsika rehetrarehetra. Ie mizara roa zany izy io ny famelabelaran-kevitra sy ny fampianarana fanorona miaraka amin'ny fédération sy ny KM zany ao amin'ny KM. Dia misy famelabelaranao ny sabotsy dia sabotsy talata. Zay famelabelaran-kevitra sabotsy maraina amin'ny 7 sasany dia talata 19 amin'ny 7 sasany koa. Dia ny atrikasa sabotsy hariva ho an'ny olon-dehibe miresaka fanoron-tsivy. Dia ny larobia amin'ny 2 sasany ho an'ny ankizy resaka fanoron-telo. Zay ny ao amin'ny KM. Dia ny rahana amin'ny fikambanana iray Madagasikara zany ao amin'ny 3:40 Matolakanga akaikin'ny moské. Ao ny misy ny fampiratiana ahitana ny endriky ny fanorona amin'ny endriny ataoko hoe tena avolenta, mety mahagaga, mahaliana, mahagaga, mahatalanjona, mahavariana, ho hitanareo daholo ny mombamomba fanorona rehetra ny tantarany. Fanorona ny safidianareo? Ny antony be da be, ohatra hoe vitsy loatra ny olona mahafantatra hoe ny fanorona kay ankoatra ny mahalalo anazy mifono zavatra lalina be mihitsy. Kilalaon'ny mpanjaka, aminanina, andizana, amorana zaza. Ao Ankaratra misy fanorona zay ao akaikin'ny misy toerana zay hoe Ampasatelo anaty ala any le fanorona. Dia rehefa isa-taona rehefa tonga ny lohataona dia maminany eo ny ataony zala hoe 10 tompony laka zany dia eo zareo no mijery hoe ampy ve ny orana, ampy ny vary, misy avandra so tsisy etsetra ohatra. Zay zany dia ampianarinareo an'izay mihitsy sa le lalao fotsiny aloha ny tena io zany iezahana hoe zay endriny rehetrarehetra dia misy zavatra anankiray faharoa tsy voateniko daolina fa aloha daolina manazavana azy satria misy endriny le kanto koa satria ho aseho amin'le fanorona ho aseho amin'ny mahakanto azy dia misy endriny dia aloha daolina manazava-kely an'izay no. Dahoary daolina menanao ny fitenenana fa misy micro? Fa misy dahoary. Li zany tena marina misy za tsy mpandalina fanorona fa ny tena mpandalina fanorona angamba tsy misy ohatran'ny irisa eto fa le afatra madinidinika sy le fahaizana taloha sy liana no ezanina napita tao anatin'ny l'œuvre dia ho zaraina amintsika menakavy. Raha zay raha fitotera tena fitinina lizy. Mety misy fampirantiana ny sanganasany daolina ihany koa zany amin'io? Tena natokana ho an'ny fanorona mihitsy. Fanorona mihitsy. Fampiarahana amin'izay. Misy hoezahana zany hoe misy sanganasa anankitelo natokana ho an'ity fampirantiana herinandro fanorona ity mihitsy tena sanganasa vaovao mihitsy. Zay aloha nahita raraka daholo nivy ny raraka ny akoatran'izay tsy resahaka. Mahafinaritra izany raha te ho raraka ivy ihany koa ianareo dia tongava andao antitra terina tsara ny fandaharam-potoanantsika teo ary. 19 ka hatramin'ny 12 volana Jona ao amin'ny KM sy eo amin'ny 3.14 Ambatonakanga. Ny 19 volana Jona maraina misy famelabelaran-kevitra iarahana amin'ny Andriamatoa Irisy ao amin'ny KM manomboka amin'ny 7 sasany. Dia ny hariva manomboka amin'ny 2 sasany misy atrikasa ho an'ny olon-dehibe miresaka amin'ny fanoron-tsivy. Dia ny talata 7 volana Jona indray misy famelabelaran-kevitra mahakasika ny resaka teknikana fanorana. Dia ny 12 volana Jona ao amin'ny KM atrikasa ho an'ny ankizy resaka fanoron-tsivy iarahana amin'ny fédération sy ny fikambanana iray Madagasikara daholo zay. Misy ve ny fididirana mandritra n'izay hetsika rehetrarehetra mandritra ny herinandro io? Ny 15 no vernissage amin'ny ariva iny misy fanasana manokana fa ny fitipidirana mazo miditra daholo rehetrarehetra ary asaina hidi ho tonga daholo. Dia ny zavatipoka kely lehibe nefa ny adiniko misy boky anankitelo nosoratana momba fanorona dia amin'io fotoana io zany hita daholo no boky anankitelo. Masafy izay asa raha mbola misy anampiana maraparana antsika sy fanomezantsika fotoana manomboka amin'ny 15 ny volana Jona ho avy izao zany hoe amin'ny zoma.
ao anareony tokantrano a tena ezaka tongava fa mofalona reo satria namela zavatra tena sarobidy reo tolo dia mba ezaka zay mba tena aneo an'izay mahasarobidy azy zay satria voakitika daholo na ny kely indrindrina na ny lehibe indrindrina na ny vavina ny lahy. Mahasafy zay. John, sa ty mbola misy ambara? Angambany efa voalaza daholo angambany. Voalaza daholo angamba. Zay le feo John zay efa voalaza daholo angamba zay. Eny ary mankasitraka anareo ary dia any izany fotoanantsika minao fa mbola hiveribena ihany zareo avy amin'ny ifitoerany kolontsaina malagasy anantitrantitra n'izay programma izay fandaharam-potoanantsika izay. Mankasitraka anareo telo mianadady mirary somy raha tontolo andro mahafinaritra ihany koa. Mianatsiny tamin'ilay nampisekibo aloha ny tena andanga takahira amin'izareo ambadibadika ary sika. Lasa saina oera ovi tonga ilay maraina dia hitanao indray mba hoe ho anilako eo ianamako hatrizay jarona foana te eny lavitra azy anao fa mbola tsy miova na iaho anatiko aho fity tsy mety ho faty mipitsika mangina mirongatra ny anaty vomaika tsy aitoe ianao taratra zavana mitondra hafana masoandro feno fifalina mamafana alahelo satria ianao le ty Sintsuni resento situmani fatsikilalandao si volananaza anomeanilay fanantenanindra tikurayanao baitoetra ampukuao kaifampisana isarilay fity namamina manginy mandrakizay tu Jazavana mitondra hafana masoandro feno fifalina famafana alahelo satria anao lay ty anao le taratra zavana mitondra hafana masoandro feno fifalina famafana alahelo satria anao lay ty tsara iny iriny tasiary niaraka tamin'ny hijina izay lasa saina no lohateniny izay ira somary milalao mozika vao maraina izay minao fanakafy ireo mpahay mozika rehetrarehetra indrindra fa tao anatin'iny gadina manokana iny atao anatin'izay ira izay somary lalindalina kely le gadona rehefa jerena mafesapesatra lalindalina fa iny mora takarina ihany indrindra ny amtonony sy ny ohatrohatr'izany dia mahafinaritra ny raha lalindalina hoana moa zany lalindalina tiako tenenina hoe somary tsy tele hoe ho an'ny olona rehetra le tonga dia mora hay be reny le hoe itony hira dia tonga dia fantatro ny tony dia refrain io zao tonga dia haiko dia ohatr'izao dia verina ny couple ohatr'izao dia ohatr'izao dia tonga dia vita tsy reny hireny mihitsy ary zay mihitsy ny tiavako ny hira tahaka jazz mitovy ohatr'ireny sy mipop rock somary mandray ohatrany somary filinina vahiny kokoa satria somary lalindalina vao mahazo azy fa tsy hoe vao mijery dia tonga dia matakatra
maro be ny artiste eto amintsika manana ny gadina ohatrohatra reny zany dia ngamba tsy sofina amintsika intsony reny artiste rehefa dia fatapatantsika daholo ihany hoe iza ny artiste manao tahaka ireny dia ohatrohatra izay le izy fa lalandalana izy amiko fa tsy tonga dia mora voahity alaiko dia haiko na hoe azoko zay ihany koa sa tonga dia araratoko kely ihany ny mozika ohatran'iny nitondrako ny ity mpanakanto malagasy ity eny mpanakanto malagasy vehivavy izay mamiratra ihany koa izy amin'ny sehatry ny fiangalinany rock, amin'ny pop rock, ny punk any ivelany ihany. Nandray anjara ihany koa izy teo tao anatin'ny Libertalia Festival Tour teo tamin'ny andiany fahadimy moa ilay farany teo iny. Ie, dia nandray anjara izy dia tena nakafiziny malagasy rehetra sy ny vahiny ihany koa ny sanganasana. Christelle noetiko aminareo vahiny tao amin'ny TV5 Monde tao jerena kely ny fanadihadiana niarahana taminy. Elle a 22 ans seulement, une énergie folle. Christelle incarne la nouvelle scène malgache. À Madagascar, la plupart des gens pensent que la femme c'est un meuble fragile, plus fragile que les hommes. Les gens disent non, mais pourquoi tu prends une basse, les femmes elles jouent pas de la basse. Mais non, c'est pour ça que je me lève. Une femme, il n'y a rien que la femme ne puisse faire. La musique, une affaire de famille. Christelle, c'est son prénom, mais c'est surtout un trio. La jeune femme compose et joue avec son frère Ben Kali et son mari Silvano. Leurs chansons pop-rock parlent de leur quotidien, comme dans ce premier titre, TNM. TNM, c'est un acronyme de Tauni Maren. Ça veut dire quand le matin vient, mais ça veut dire vraiment la gueule de bois. Le vrai message qu'on veut passer là-dedans, c'est qu'il ne faut pas s'accrocher à ça, s'accrocher à l'alcool, s'accrocher à des fêtes, parce qu'après le matin, tu seras toujours mort. On est jeunes et on sort tout ce qu'on a dans la tête, dans notre âme et tout. Et on veut bien péter la scène. Voilà prévenu, rendez-vous est pris le 9 décembre au festival Les Bars en Trance à Rennes en France. Le 9 décembre à Rennes en France, on adore Estelle. Ie, tava verontsika plateauan'ny sakola zavaraina zao iny Christelle anisan'ny tovavy mpanakanto mamiratra ihany koa any ivelany any amin'izao tsika miteny izao misy any antsa sy mendrika ihany koa efa noentina teto izany tovavy kely anankiroa zany anisan'ny mamiratra ihany koa amin'izao betsabetsaka ihany malagasika efa mamiratra ny ivelany any aleo tsy atao latsan-danja ihany koa ny eto toerana tonga avy eto manao ny mety rehetrarehetra fa tsy hoe eny misy mantsy mpanakanto rehefa hoe avarinany any dia any foana amin'izay satria ohatra ny any ahitana kokoa mihoatra ny eto fa na izany ary aza dinony eto an-tanàna hony mahafinaritra. Christelle no anarany hitantsika any amin'ny tambazotra serasera rehetrarehetra any ny sanganasany ihany koa ary izy dia anisany efa mametraka ny lazany sy ny toerany raha eo amin'ny sehatry ny mozika rock no resana alohany angambany izay angambany aloha mahakasika ny Christelle. Eny ary melohany arahantsika ny dokavatra dia tiako manantitrantitra efa mandeha atony ao amin'ny lalao ato amin'ny Facebook ao anareo izay zao vao taitra mijeranay amin'ny ity talata ity dia fatary fa mitohy foana araka ny fanambara hatramin'ny fa-20 ny volana Jona zany hoe hatramin'ny sabotsy zao ny lalao isanandro azahoanareo fanomezana isanandro eto amin'ny sokolona ka ao amin'ity an'ity dia mba ahafahanareo mahazo an'ilay fanaovana sary portrait any data sy miaraka amin'ny décodeur ihany koa décodeur avy amin'ny blue lane zay mbola ho avy eo ihany moa zareo rehefa avy eo anantitrantitra an'izay dia mandraisa anjara ny tsotra fandraisana anjara tsy dio ny page Facebook ny Cool TV FM asio j'aime aloha le hoe Cool TV FM rehefa vitanao manisy j'aime ny Cool TV FM dia asianao j'aime ihany koa ilay publication vita zay dia asianao commentaire ny ataonao anatin'ny commentaire dia hoe inona ny fiantsonao any dadanao iza moa zany iza ny fiantsonao any dadanao dia tenenao daholo izay fiantsony dadanao rehetra tsy maninona miaraka amina firarintso sy miaraka amina tononkalo misy nareo manisy an'izay dia tsy maninona fa voninao ny amaky azy rehefa avy eo zay ny lalao antsika dia masotomy lalao amin'ny valorany fisariana ndao anaraka dokavaritra.
ray mandritry ny herinandro be zao miaraka amin'ny KOLO TV sy KOLO FM. Ny talata 12 jona lalaova miaraka aminay loka goavana no sariana ao amin'ny fandarana sekola sikloiny. Afantaranao fomba fandraisana anjara ary ao tsy tapaka ny pejin'ny KOLO TV FM ary ny fandarana sekola sikloiny. Milalaova dia mazahoa loka goavana ho an'ny dada. Décodeur Blue Line TV sy tableau portrait no hosariana ny talata 12 jona. KOLO TV KOLO FM Dimtown. Sur l'axe Boumangarouv, Akalana Restaurant vous accueille dans un joli cadre fleuri et convivial, idéal pour les repas en plein air. Avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la colline, Akalana propose des mets malagas, de succulentes grillades et d'autres spécialités. L'endroit propose aussi différentes distractions, la pétanque, le ping-pong et divers jeux de société. Enfin, le local peut accueillir les anniversaires, fiançailles, baptêmes et diverses réunions. Akalan, mapa fichan ma malagasy. Ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena 24 no anolorana anao. Toltanana, iarahana amin'ny Singers of Jesus, GMLC, Voices of God, ary ny atopira antifiderana. Manolotra ny tanananao tompon'io ka raiso. Raiso izy. Toltanana, ao amin'ny gymnase couvert Ankorondrano, ny alahady 7 jona amin'ny 3:00. Hiavaka ny fampisehoana satria sehatra telo samy hafa vetrany no eo anoloanao itsoron'ireo mpihira. Nasaina manokana, Mamo Robinson, Pierre Mias, Radio Teny Fiainana, média officiel, KOLO TV KOLO FM. Ny tapakina dia hitanao amin'ny librairie Anson Analakely. Toltanana, anolotanana ireo ikisahiranay ankosika amin'izao fetim-pirenena izao. Mada filma dia manolotra antsika ny fireneko. Sarimihetsika malagasy vaovao be, mbola tsy fahita teto Madagasikara. Ny fireneko, filma malagasy mikasika ny tantaran'i Madagasikara. Ny fireneko, ivoaka DVD ny 20 juin 2018. DVD ny fireneko original, roa rivoriari. Pierre Mias, KOLO TV. Ampiangoi miaraka amin'ny magasin Reality Design ny tokantranonao. Ahitanao ireo karazana fanaka maro samihafa toy ny salon d'angle tena raitra, table basse amin'ny endriny maro azo safidianana, fangaza ihany, efa misy ihany koa ny table à manger sy ny bahut. Azonao atao ihany koa nefa ny manao commande arak'izay modèle tianao. Afaka manome facilité de paiement ihany koa ny magasin Reality Design. Koa ny andriary ny andrasana, ny fanaka raitra, ny vidiny atao andrehetra ary fahafapo no azonao miaraka amin'ny magasin Reality Design. Reality Design eo ampitan'ny jirama andavamamba. Reality Design eo amin'ny 17 hectare, anelanelany Arabus 30 taloha sy ny Vatobe, na ihany koa ny Reality Design Akadimbahoaka akaiky ny Galana. Reality Design, la qualité, la réalité. Aphrodite Ambatnakang, soin, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48.
Caprice famali Caprice Noyara Katane Caprice Un caprice famali Wow Caprice Manumea mamina fianana Manumea mamina fianana Caprice 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 L'Internet ultra haut débit en continu à la maison à partir de 175 000 arrières par mois. Orange. Iny areta vavena indray tsika manambahiny indray aloha amin'izao maraindraina izao dia tsy izany fa zareo avy amin'ny blue line izay soloany sedra tena eto miarabanao tonga soa efa mandeha mpiana kely iny Zay. Aza sina mirehatra Zay. Faly miarabanareo menadapan'olitra mifandaharana dia faly miarabany teknisiana rehetrarehetra any ambadika any sy ny mpijery antsika amin'izao maraina zao. Blulaina koa mantsy anisany nanolotra nyreo fanomezana ho an'ny dada zay irano milalao miaraka amin'ny Kolo TV FM tonga eto izy anazava kokoa ngambany hoe makasika an'ilay décodeur sy ny abonnement eo ihany koa mbola misy nitolotra vaovao be meny Blulaina. Ye, zay indrindra no antony atongavana amin'ity an'io ty dia manana tolotra vaovao be zahay satria taloha raha ohatra ka vidintsika 90 000 ariary ny décodeur akoatran'izay ny chaîne zay vidiana dia zao dia 0 ariary zay fa misy fepetra kely zany zay tsy maintsy arahana anatin'izay dia ny fividianana ny bouquet mazika mandritry ny telo volana zany hoe le bouquet mazika vidinao mandritry ny telo volana fa ny décodeur dia omenanao maimaim-poana zay zany le izy ina zany dia tena zay no mampiavaka amin'ny blue line hoe tsotra ianao rery ihany dia atorony zay ankizy mety mandray anao any amin'ny store na eny amin'ny botika dia afaka manao anazy ianao rehefa tonga any an-trano raha sanatria ianao ka mety hoe sahirana amin'ny fanaovana an'izay dia manantsika ny service afaka manao guide anao à distance dia afaka manao rendez-vous zany ohatra hoe na ianao le miasa zao dia ohatra amivaly ianao tonga any an-trano dia afaka tsony ianao amivaly ohatr'izao fanaovana azy zay no mampiavaka antsika mariako moa zany fa ny bouquet mazika izy ty mantsy vaovao ihany raha ho an'ny olona vao anjifa azy ny bouquet mazika dia option anankiroa ohatra zany hoe option famille sy monde miaraka amin'ny découverte na découverte miaraka amin'ny sport zany hoe raha maka sport zany le olona dia découverte sport ihany ny option miaraka amin'ny découverte fa raha ohatra izy ka hiaka akoatran'ny sport dia manana safidy anankiroa amin'reto 5 ambiny reto zany hoe na famille na monde na divertissement na ciné na adulte zay zany no mahakasika an'izay dia raha te hiaka ny chaîne rehetrarehetra ianao dia bouquet ultime ny anaran'izay 65 000 ariary dia mariana ihany koa akoatran'izay fa misy fihenam-bidy 10,000 ariary raha ohatra ka manao paiement ana bouquet ao anatin'ny 3 volana indray mandeha ianao zany hoe mihena 5 000 ariary zany le raha ohatra zany zao hoe 65 000 ariary dia lasa 60 000 ariary zany ultime ohatra mandritra ny 3 volana zany no tsy maintsy angalana an'izay dia akoatran'izay misy an'le tolotra valisoa ny tolotra valisoa indray dia izao ohatra hoe raha pitso no tapitra ny abonnement anao ka manao recharge ianao alohan'ny ataperan'le izy dia mahazo ultime mandritra ny 7 jours ianao
zay na 20 000 ariary na le 35 000 ariary ara dia mahazo ultime kely za fito andro iny zany afahanao mahita ny fahazahonany ultime za zany dia misarika ny sain'ny olona foana amin'ny resaka ultime satria ao ianao manana safidy na ho an'ny tia sport na ho an'ny olona tia ny resaka fikarakarana sakafo ho an'ny vehivavy tia lamody sy ny karazany ho an'ny ankizy resaka fampianarana éducation sy ny rehetrarehetra dia hitantsika ao daholy ary mariako fa ny blue line ihany aloha mbola mora indrindra amin'ny saina rehetrarehetra sans engagement izy moa izay indrindra ohatra hoe misy fotoana hoe manirina anao ultime aloha ny amin'ity volana jony ity dia amin'ny volana jolay indray za tonga dia anao découverte kely indray aloha satria mety kajikajy kely ny any am-paosy koa nandray na ohatra zany dia mety foana mety foana izy zany dia miankina amin'ny safidiny tsirairay rehefa te hampiditra ianao dia afaka mampiditra rehefa tsy te hampiditra ianao dia tsy mahita fotsiny akoatran'le mandoa any amin'ny botika sy ny rehetrarehetra indray mandoa vola zany fandoavam-bola misy hoe paiement akoatran'izay azo atao Ie, misy akoatran'ny Blue Line Store akoatran'ny distributeur agréé izay hitantsika manerana ny tanàna Antananarivo na any amin'ny province Toamasina, Antsirabe, Majunga dia misy ihany koa ny point de recharge izay hitantsika eny rehetra eny izay manao recharge na achana décodeur dia afaka anatonana ihany koa reny raha ohatra ka lavitra anao ny Blue Line Store. Misy ihany koa ny distributeur agréé dia akoatran'izay ianao atokantrano ihany koa afaka manao an'izay amin'ny alalan'ny recharge via bip. Izany hoe mila manana ahafahana mifanaraka amin'ilay tolotra tianao hidirana atao anatin'ny Blue Line ianao dia miditra étoile 398 dièse dia misy an'ilay menu service bip dia manaraka ny toromarika rehetrarehetra ianao anatin'izay. Mariako fa tsy maintsy mila carte numéro ana carte TV tsika fa tsika manao an'ny zavatra tiatsika hovidiana ao anatin'izay dia mitovy ihany ny zavatra azo fa tandremana tsara fotsiny tsy ho diso ny numéro zay ihany. Sotranao feno angamba izay. Mino fa voalaza daholo zay sedra zay angambany fa tiako amarana anazy fotsiny amin'ilay resaka décodeur 0 ariary dia manasa anao zahay hanjifa ny décodeur Blue Line satria safidy tsara indrindra zay ny ilazanay azy ary tsy mbola nanome tsy nadiso fanadisona fanantenana ho atsika mpanjifa na efa manana ary ianao dia ividianindray ny ankizy any amin'ny chambre misy azy any dia makasitraka anareo tamin'fandraisana makasitraka anao ihany koa raha te azo aloha nareo zany aloha zao dia nizao hoe décodeur miaraka amina abonnement un mois avy eo amin'ny Blue Line dia mandraisa anjara tsy alefa MP tsy alefa message privé fa si j'aime ny pejiny KOLO TV FM dia hitanareo eo amin'ny pejy eo avy eo ilay publication izay asianareo j'aime ihany koa ary asianareo commentaire hoe izy ny fiantsonareo an-dadanareo dia soratanao eo mba ahafahanao mandray anjara ao anatin'ilay fanomezana ao an-dada rehefa avy eo. Ndao miandalana ianao sedra ndao avantsika ny pejy andrainy ankoa indray. Telo herinandro zay tsy nahita ny se. Isa mitsy sy ora. Miaraba ny ankoa tonga sy. Miaraba antsika rehetra, miaraba ny any tokantrano dia mirary ny sosiny tsara foana ihany antsika rehetra. Manaraka indray ny fandarana rehefa talata maraina sahala amin'izao. Efa kely sisa fotoana antsika. Eno ka andao to dia katroan'ity ary ankoay araka ny fanavara-tamintsika teo dia ny famorana efa satarina ihany izy ity tamin'ny heriny fa hiditra anatin'ny famoranim-bahoaka indray tsika zany zao raha ny fahazoko azy na dia tsy teo ary tamin'ny heriny ary hotoizantsika ihany koa amin'ny ala volon-jazaka izay ny loha hevitra amin'ny itiano ity dia mazava ho azy tahaka ny mahazatra anao rehefa talata dia misy ny fahafahanao io miditra mivantana ary raha misy manitikitika anao makasika an'izay loha hevitra izay hodiniantsika amin'ity an'io ity izay ny laharana dia ny 034 20
548 88 ary ny 039 08 548 88 rehefa aveo nareo omenay ny top ihany rehefa afaka miditra mivantana fa andao ary satria efa kekely fotoanantsika ankoay mba ho vita daholo zay loha hevitra zay ho amin'ny anio anao avy hatrany fitenenana arak'izay tonga dia vavan'izay dia tsy andriandry koa tsika fa sao dia ananatsiny indray hoe tsy vita androany indray le zavatra dia lazany anaizana zany mariako kely fotsiny ao an'ity andro androany ity misy zavatra kely tsara ihany ho atsika rehetra ny atokantrano mba sopapa kely atoro mba tsara ihany androany mba mandro amin'ny raha fitsara androany atalata tsinana raha-pitso matsy ny volana raha-pitso alilany ny tsinana ny volana dia androany zany le ohatrany hoe tena fana diovana farany melohan'leomaly netika telo andro ny sesina nomokatra milady ane efa tena fidiovana tanteraka fa ny androany zany raha manofinofo matsy androany dia mety ho tanteraka le nofy dikan'izay tsara ny mandro amin'ny raha fitsara ny tsy mifidy io zany na iza dia rehefa mba mandro ihany dia ataovy amin'le misandratrandro ataovy amin'le misandratrandro zany hoe rehefa aveo amin'ny sivy hatramin'ny folo sasany iny no misandratrandro mba mandro kely amin'ny raha fitsara satria ny zaza teraka androany zao raha ny marina dia olona tia manetry tena olona mora manan-karena mora mahazo arena ary ho atsika rehetra le nanana zavatra hoe natompoka reny kanefa tsy nety vita mihitsy le asa na hoe tsy nety tanteraka le zavatra netreretsika nefa efa natompoka le izy dia atomboy androany indray fa tanteraka io zavatra io androany tena tsara anaovana an'izay atomboy androany izay zany zay famorano tapitra teo amin'ny inona moa tsika teo amin'ny famorana ho an'ny andrina dia mivadika any amin'ny famorana ho an'ny vahoaka indray zany tsika menso tea namafy kely fotsiny le hoe mandramle ravitsara teo ve le izy ve ampangotrana sa raviny fotsiny sa rehefa misy ravitsara fotsiny ao dia rehefa misy ravitsara io dia ravitsara izy zay aza dino fa tsy dosage le atsika ary tsy ny fomba fanaovana azy fa ny fisiny ao anatin'le zavatra atao zany hoe rehefa misy izy dia zay ny zava-dehibe lasa zany ny zavatra hitantsika farany dia nisy an'le dingana 4 tamin'le fandrona ho an'ny zanak'andriana le ny fampiresantsika tamin'ny heriny fa reny ihany no ampiasain'ny vahoaka zany hoe tsy dia misy zavatra miova firy akoatra ny di hitantsika tamin'ny farany zao dia ny soratra sy ny torotany hoe ataon'ny andrina fa iny indray tsy azon'ny vahoaka atao tsy manao soratra tsika ny vahoaka dia tsy manao torotany dia amin'iny fotoana iny misy an'le ray aman-dreny be indray ny anazy ny solon'le di zany dia le ray aman-dreny be indray no mitarika ny di voalohany dia iny le antsoina hoe mamaky lapa ny fiantsoana azy amin'le famorana efa imbonana zany io dia mitarika an'iny ny ray aman-dreny dia famelohany izay famakina lapa zay raha vao famorana ho an'ny vahoaka jereo tsara le fampitahana hoe ny andrina mamory vahoaka izy aloha dia manao kabary fampilazana izy fa anao raharaha dia reny amin'izay no mandeha le olona le nyteneniko hoe mamono voalavo manala misorokahitra manetry dongona sy ny sisa rehetrarehetra reny zany le hoe vonoana mpanao ratsy ahilika ny zavatra tsy mahomby mpamosavy mpamorika sy ny sisa ao an-tanàna fa aty amin'ny famorana ho an'ny vahoaka indray tsy misy an'izay fa mandeha indray ny vahoaka mandeha mangatadalana any amin'ny andrina mangatadalana indray izy fa hanao raharaha hitsongo zaza ary izay mihitsy moa ny filaza fa tsy azo tononona eo amason'ny zaza kely ho foraina ny teny hoe hamora zaza zahay fa tsy maintsy teneny hoe hanao raharaha na hanongo zaza hitsongo zaza fa tsy azo atao ny miteny hoe hamora zaza zahay tsy mety iny ny ray aman-dreny araka le fanteneny koa nisy fadifadiny kely tary amin'ny andrina dia sala amin'izay koa ty amin'ny vahoaka tsy maintsy mifady ny ray aman-dreny le mifady le tsy manendro-bohitra zany resaka firaisana ranofo mifady ny ray aman-dreny faharoa dia tsy azo atao ihany koa no misatroka ao anatin'ny lapa misy ny zaza ho firaina fahatelo dia iny le fanteneniko teo hoe tsy azo atao no manonona hoe amora fa hanao raharaha na hitsongo zaza fahaefatra ny zaza kely ho firaina dia tsy maintsy vita fomba ary velon-dray aman-dreny no mikarakara azy fa tsy olona velo miafy nakamboty ary fahadimy raha misy olona sendra miditra ao anatin'ny lapa misy ny zaza ho firaina ka mitondratondra entana dia tsy mahazo tonga dia mitsotsotso miditra fa tsy maintsy miteny mafy be hoe atoaviny zaza dia mamaly ny olona rehetra ao an-trano hoe ndreny ny norosoa ndreny ny noro tsara zay aloha zany le fadifady kely amin'le resaka famorana ny fitaovana rehetra kosa nefa
sahala am'le hitantsika tam'le hoe anaovana fototra de le misy vatan'akondro de misy akondro vokatra de misy akondro mahi de misy inona avy reny fa raiky bololona fataka velondreny akondro velondreny sy ny tantely velondreny zavatra tsara rehetra de ilaina foana koa naty amin'ny famorana ho an'ny vahoaka azy ny fombafomba de tsy misy miova fa ny fangatahndalana fotsiny no ataon'ny andrina de avy eo misy an'le hoe mivaky volo de mitovy amin'ny andrina mihitsy koa izy am'le mivaky volo vakina mihitsy le volo zay mantsy natoka le fitenena hoe ny vahoaka malagasy tsy vaky volo famorana manko mivaky volo ny olona fa rehefa andavanandro eny de tsy misy mivaky volo vakina ahoana le volo vakina hitanao soritana amin'ny fofy izy io fofy raha tsy arovana kely any tompoko la dadagaby amin'iny izy le miran'le hoe le sory volontsika le sory bolontsika ho soritana amin'ny fofy kely sisa de ho lasa nofy fofy zany a ohatran'ny karazana fiogo vita amin'ny tandroka izy io de izy io a manify kely lavalava maranodranitra de iny ny anoritana an'le volo soritana zany ohatrany hoe atao vaky na atao sorobila na ohatrohatr'izay de iny le vakina zany le volo fa fofy ny anoritana azy de iny fofy iny a tsy hoe ataotao fahatany akory fa ny tandroka de tsy tandroka omby bory ary tsy tandroka omby mainty hoe omby mainty tokam-bolo ny alana lozana fotsy tokam-bolo ny alana lozana ohatra zany fa tandrokomby malaza ny fanaovana fofy na ihany koa tandrokomby misy mainty le omby a fa tsy mainty tokam-bolo fa hoe vangavanga vatoambo sika lokon'ombin'ny adoro na lokon'ombin'ny adyzoza voanjo manga sahalala amin'ireny zany de efa ny anarantsika zany efa ny anarantsika fa inona ny anton'le hoe vakina le volo le vakina zany le volo ohatrany hoe entina anavahana ny fahatsarana sy aniliana ny ratsy de tsitsihana lisy karazana alafaditra atao zany le mivaky volo de tsy maintsy vakina le volo a na ho an'ny andrina na ho an'ny vahoaka rehetrarehetra zay manao anazy fa ho an'ny andrina de eo amin'ny vatomasina ny famakina volo iny le fanteny antsika hoe ny velon ray aman-dreny no mandeha misy mimpanatitra zavatra andrina misy mipitsitsika misy niny de reny a no mamaky ny volon'ny andrina le niteneniko tamin'iny hoe zaraina roa ny ao akatoka de lasa manome telo fa ny eo atapany kosa zaraina indray mandeha fotsiny de lasa manome roa de lasa dimy zany fitambaralizy de jereo tsara fa iny le natoroko koa hoe sika malagasy de fatrapilalao ny isa tsy ankasa rehefa manao zavatra tsy misy manao isa ankasa zany ny gazo fa ray telo dimy fito roambe folo ny sivy tsy de nampiasaina loatra satria ny sivy famaranan-javatra sy fandiniana mipitsitsika an'ireo ve olona ray ihany mitovy an'eny andrina ihany sa hafa mihitsy neny afaka ny vahoaka zany tsitsitsihana fa ny andrina no manana an'le mpanantatra ohatra zao hoe ny mpanatatra zavatra andrina zao de niteraky andre mitondra veny lasora talasora zany misy ny mpitsitsika zavatra andrina ohatra zareo mpitsitsika tsy ateroka avy amin'ny andrendroka ohatra sahalala amin'izay zao le fandehany de reny zany a fomba ny andrina manokana tsy nitambarana tamin'ny vahoaka fa ny ataon'ny vahoaka de mandeha mankatadalana any amin'ny andrina hoe anao zavatra ohatran'izao zahay ka mangatatsodrano mangatatram-bavaka fa ny isany amontana ny andrina ny fivelomana ny andrina ny fialokalofana ary ianao ny lehibe eto amin'ny tany sy mifanjakana de ianao ny menaka isorana mamantana lambitafiana mahafakenatra sotro mamahana mahavoky rano sotrona mahafaketaheta sy ny sisa de mangatatsodrano aminao zahay de mamialalana ny andrina hoe ataovy ary io a amin'ny andro sy ny ora voatondro zay mariako fa ny mpanandro daholo ny mandrindra n'izany rehetrarehetra zany fa tsy ataotao arak'izay sitrapontsika fotsiny hoe eto mahafaka ny be sy ny maro de andeha atao eto le izy tsy ny mahafaka ny be sy ny maro no inona fa ny mahafaka ny be sy ny maro so sanatria ampisy sampona any amin'le zaza ho kitikitiana azadiny fa ny aina raha mangatahina ozy ny tolo ny vola raha mangatadiavina dikan'izay ny aina no ambony de tsy maintsy atao zay itsinjovana ny aina amin'ny lafiny rehetrarehetra de ny mpanandro no mandrindra hoe ataovy amin'izao andro zao ataovy amin'ity andro ty ato izy apetraka ty ny akanjony ty ny anina ty ny zao ianina ihany no mahazo mikitika an'io ny toninandro ny anina mamelona an'io tandremy fa zao mifadiny tandremy fa zao mifombany mpanandro mahita an'izay vita zay misy le mivaky volo le ndrasantsika teo a raha eny amin'ny vatomasina ozy any andrina de ny vahoaka kosa samy eny amin'ny tokotaniny eny avy tsy mivory amin'ny toerana ray zany ny vahoaka fa eo amin'ny tokotaniny eo ihany a no ohatra hoe eto tokotanitsika de etsy amin'ny kaiky ny hôpitaly manara-penitrenja indray misy olona hafa de ry de samy ohatraohatran'izay samy miaina amin'ny azo zany fa saingy tamin'izany anefa de ny fakahita daholo satria ny havana ny tolo rehetra na ny havanareo de ny fakahita tsy mba nisy nanana tamboho zany fa fakahita eo io ny tokotaniny anina fa ny tamboho ny ombonana de le tamboho gasy be mamaritra ny ady vory
manta be zany zay ny ombonana fa am'izao fotoana moa izy efa simba zay fihavanana zay samy mifampiolon'olona any an-trano ny olona tsirairay avy de zany misy tsy mifamanga marary misy tsy mifandevy maty misy tsy mifamonjy voina raha sanatria misy manafika de vita nitazapotsiny ny olona satria rava le fihavanana tsy mipetraka ntsony le sotoavina isan-karazany de samy mapakatra ny tambohany samy miompy ny alikany de samy mametraka ny camerany de samy manana ny sécuritény de samy ohatr'izay am'izao fotoana zao nefa taloha tsy misy an'izany fa ny dinapokin'olona sy ny famato no mifeny tanàna de ny tamboho gasy mimanda be any ivelany de samy eny amin'ny tokotany eny avy no mivaky volo vita indray zay de mbola misy antony le hoe mitoy tempotra misy an'ireny le hoe manangana lapa sy ny tariny de mitovy ihany ny fomba ny andrina sy ny vahoaka mapakatra ranomasina kosa nefa rehefa apakatra ranomasina zay a de tsy ny vahoaka irery no mandeha manao an'izay na efa nahazo alalana tamin'ny andrina azy fa ny andrina mihitsy ny tonga makany amin'le toerana de mbola mitsodrano zay vao mandeha indray mivelondray aman-dreny de mba maka amin'le mpanantatra izy manaraka ny velondray aman-dreny mandeha maka an'le ranomasina de rehefa vita koa zay mbola misy an'le hoe hiditra an-dapa de mbola ny andrina melo lalana miditra ao amin'ny lapa de mitsodrano ny lapa zay vao azo ahiditra ny zazakely hoforaina zay vao azo ahiditra ny fitaovana rehetra de tsy azo adino fa ny velondray aman-dreny no mitondra ny vato velona izay ho apetraka eo amin'le fototra eo amin'le fototra le vatan'akondro be raha tadidinareo nazavaintsika farany le vatan'akondro be a nasiana jabora sy tainombo maina nanaovana an'le jiro de le hodidinina vato velona de tsy maintsy velondray aman-dreny no mitondra an'iny satria ny vato velona endriky ny taranaka faramandimby zay zany fipetrany rehefa vita indray zay a de mitovy amin'izay zany a mandra-patonga ny famorana ny fomba ny vahoaka sy ny fomba ny andrina zany hoe misy antony le mamola toko le hoe aminona ondry aloha le any ivelany de le atsipy fa tsy rasaina le ondry mamola toko de farapitsy vao tena finanan-kena be matsy a fa amin'iny alina iny aloha le mbola aminona akoho amam-borona aloha zay vahiny tonga fa mbola tsy mahazo aminona omby farapitsy vao va aminona omby a amin'le tena androtro ny famorana fa zany resakitsika rehetrarehetra zany de mbola ny ariva amin'le evay zany amin'iny zany ny anaovana anazy vita indray zay a de tonga ao amin'ny fotoana anaovana ny ranomahery le am'le diva raina amin'ny ray amin'ny roa any no mandeha am'le hoe maka rano tsy tikainam-bo de amin'iny zany a de mbola mitsodrano ihany koa ny andrina zay manatrika eo hoe tonga am'izay raha ny fotoana andeha anao ny fandaila iny sika de mandeha am'izay ny tsodrano ny andrina de miainga ny velondray aman-dreny indray mandeha maka an'io ranomahery io ka azavaiko tsara fa am'izao fotoana zao a de mba mahaiza tsara sika rehetrarehetra mijery zay mbola manao famorana ara-pomban-drazana mahaiza tsara mijery hoe tena mbola velondray aman-dreny le olona le ray aman-dreny io tompoko de le ray aman-dreny ny teraka fa tsy le hoe dadakely na mamakely akory fa tsy velondray aman-dreny tsony izy raha zay satria efa tsy misy raha iraisana aminy iny fa olona voanakarina taty afara fa le velondray aman-dreny resahana de le mbola hoe le kiakisynena ny teraka mihitsy no samy mbola eo ka io zany na mbola tanora kely aza le olona tsy maninona io rehefa mbola velondray aman-dreny izy fa raha olona efa lehibe koa mety efa tsy velondray aman-dreny tsony fa na velo miafy na kamboty de efa mandringa de tsy mety intsony zay ny fandehany ao amin'ny famorana azo am'izay zany ny ranomahery de efa miomakomana ny rain-jaza le rain-jaza indray a am'izao a mba mariako kely hoe aleo ihany ny rainy na ny anadahany reniny na ny dadabeny no mihinana n'le lohatsitsy na ny lohatsotso zay esorana fa tsy omena ny olona zandry olona kely ao an-tanàna na ny faralan'olona fa aleo mba hinana ny lehibe satria fitohizany taranaka iny ka raha olona mbola tsy niteraka veny andeha omenao lohatsitsy de inona moa ny dikany lasa tsy mepita le izy de lasa atahorana any amin'ny fiatraikany taranaka le zaza na ny foraina zany fa aleo ihany olona mba efa niteraka efa lokanaka efa lojafy efa mitondra tehana efa mipibolo efa matotra zany rehetrarehetra zany no tokony mba omena n'le lohatsitsy fa misy moa le rain-jaza izy ihany mihinana azy misy mihitsy zany vaovao tapany eo iny de efa tsy andriny ara zay anapahana efa tonga de mainga ny akondro de efa laso zao fa ny tena marina le anadahany-reny sy ny rahalahan-drainy sy ny kiaky ny teraka azy sy ny dadabeany reny no tokony hinana an'io fa reny amin'ny fotoana io mety tsy eo satria tsy azo atao hitan'le zaza reny fa tadidiny zay olona mitazotazona azy eo tadidiny de lasa tsy tiany fa afaka ohatra hoe miandriandry eo avelany ao fotsiny vita amin'ny fanapahana de efa iny nomena tsy azo atao tandrevaka iny hoe sao de latsaka ka tonga de nirombahan'ny alika na laniny akoho tandremo tsara fa iny a tena kenakenaina ohatry ny anakandrimaso satria iny ny fitohizan'ny aina iny zany le hoe mahalela azy
ka iny ny fototra ijoroany amin'ny mahalehilahy azy a fa rehefa tsy vitan'iny izy dia tsy lehilahy izy zany ka iny le tsy azo anaovana tandrefaka aminy sahala am'le teneniko hoe sahala amin'ny mandevina ahatra sy mandevina tavony sy ny tadipotra ihany io dia akoatran'izay zany rehefa mipetrapetraka ireo zavatra rehetrarehetra reo a ka vita hatreo amin'ny fanapahana dia mbola mitsodrany ny endrina zay vao mahazo mikorana ny vahoaka mbola misy tsodrany ny endrina indray eo miasa fatari amin'ny famorany endrina manko tsy nisy an'izay tsony fa misy an'le hoe rangaha lehibe fotsiny eo amin'ny fiarahamonina zay tena hoe tsongain'ny endrina volo mihitsy eo amin'ny tanàna dia izy no mitsangana eo alohan'ny varavarana le mitondra pinga mitondra tehana mitondra lefina dia le migodingodina eo alohan'le zazakely ofrana le mbola mandala hoe ho lahy lahy ateza velona ho lahy vandro tahin'ny andro ny alina anao an'izao ambinina tsy ho ambinina ry iny rehetrarehetra iny a fa aty amin'ny vahoaka dia ny endrina no mitsodrano eo amin'ny fotoana fahavitan'ny fanapahana rehefa vita zay dia karazany hoe vita amin'ny famorana ho an'ny vahoaka saingy andrasana rehefa sitrana izy ka tsy hamonombony ray aman-dreny dia mba mamono akoho ao an-trano dia mba manasa kely olona na ohatra hoe ray soroa avy amin'ny solotenan'ny prêt-à-porter dia efa zava-dehibe dia miara misakafo dia amin'iny mijoro tsara amin'izay le zatovolahy kely ny foraina ary vetivety dia sitrana ny feriny dia milamina tsara ny fiainany rehefa tonga amin'ny fotoana fahatany rany mandra-pahalehibeny mandra-pahantitra mandra-pahavoky andro mandra-pahalasany mino fa betsaka ny fantaniana manitikitika atsika nisan'izany raha ho manokana tsy haiko nefa resanareo tamin'ny heriny hoe ahoana zany fahitany ihany koa ihany fomba fanaovana famorana ihany koa ny amin'izao fotoana izao ny ala américaine sy ny sisa da ho resana rehefa aveo daholo zany rehetrarehetra izany miaraka amin'ny fantaninareo any tokantrano any ao aorianan'ireto tokavatra ireto. Fetindray mandritry ny herinandro be zao miaraka amin'ny KOLO TV sy KOLO FM. Ny talata 12 Jona lalaova miaraka aminay loka goavana no sariana ao amin'ny fandarana sokolona sikloiny. Afantarana amin'ny fomba fandraisana anjara ary ao tsy tapaka ny pejin'ny KOLO TV FM ary ny fandarana sokolona sikloiny. Milalaova dia mazahoa loka goavana ho an'ny dada. Décodeur Blue Line TV sy tableau portrait no hosariana ny talata 12 Jona. KOLO TV KOLO FM Downtown. Ampiangoy miaraka amin'ny magasin Reality Design ny tokantranonao. Ahitanao ireo karazana fanaka maro samihafa toy ny salon d'ongle tena raitra, table basse amin'ny endriny maro azo safidianana, fangaza ihany, efa misy ihany koa ny table à manger sy ny bahut. Azonao atao ihany koa nefa ny manao commande arak'izay modèle tianao. Afaka manome facilité de paiement ihany koa ny magasin Reality Design. Kominandriary ny andrasana, ny fanaka raitra, ny vidina atao andrehetra ary fafapo no azonao miaraka amin'ny magasin Reality Design. Reality Design eo ampitan'ny jirama andavamamba. Reality Design eo amin'ny 17 hectare anelanelany arrêt bus 30 taloha sy ny Vatobe na ihany koa ny Reality Design Akadimbahoaka akaikin'ny dalana. Reality Design, la qualité, la réalité. Pour la rédaction de textes, rapports, contenu web, brochures, la relecture et la correction de divers documents, rapports, mémoires, CV, lettres administratives, lettres de motivation, flyers, faire-part, script, une seule adresse, mots croisés, un service adapté à vos besoins, à un prix adapté à vos moyens. Remax, my device, my life. Tana Waterfront, un bout de voune. Aphrodite Ambatnakang, soin, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48. Ireo Fraiza Leader Price dia avy amin'ny tany le makantananarivo azo antoka tanteraka ny fahadiovan'ny fambolena ireo Fraiza ireo ary tsy ampiasana zezikisoa satria fantatry ny Leader Price fa ny tsara indrindra no tadiavinareo.
isan'andro ny tsara indrindra amin'ny voankazo sy légumes avy amin'ny faritra no vatsinin'ny Leader Price ireo magasin. Faites vos courses en ligne www.leaderprice.mg. Resadresaka ela tsy mifankahitana dia lasa daholo resadresaka rehetra. Eny ary andao ampidirina ny antso mivantana raha efa misy momba an'izay resaka famorana izay raha toka mbola eo ampiandrasana sy ampikenonkenonana ianareo dia ny anahy dia efa atsitoko ny fantaniko ry ankoay izay resaka hoe ahoana zany manoloana an'ilay izay fa misy antso ary aloha hoe miaraba tompoko avy hatrany dia mitenena ho andro izay tafiditra. Eny tompoko maheno anao afaka mametraka ny fanontaniana avy hatrany ianao. Rehetra zany momba ny famorana tanena hoe fomba ratsany koa fomba malagasy famanino any apay rehefa kasy ohatra ny fanodidina na tanina izy any ohatra hoe vovotra rano tsara le fatahana forainy any koa izy to hay satria tsy naforay eny ary miaraba tompoko any anabay misy tompoko no saika masaniko dia momba n'le teneny asaikaroefaela hoe raha ohatra hoe talamaty any amin'le tamin'olona no ratsay manambaty dia ny faharoa dia hoe fandotarany amin'ny ravitsara dia afaka afangaro an'le teneny asay hafa koa zay izy ilay ohatra hoe teneny asay aloha hoe misy avomanga fanazava sisa ny teneny re rehefa niraiky mantsora dia afaka afangaro amin'izay toa hoe rehefa ndonany rano toa le fanontaniana voalohany azonao verina kely ve azafady somary lasa amilety kely le fanontaniana voalohany azo averina kely ve fanontaniana voalohany tompoko le taloha ny miteny hoe raha teraka-lamato disika andro akaiko hoe akafamato dia any amin'ny tany lanina maka raha navatena zany any amin'ny tany lanina le teko zany hoe aizy izay eny ary misaotra anao hoezanao vailina arakarak'izay navazona azy ilay izy teo ny loha hevitritsika dia ny famorana miaraka amin'izay ihany koa resanareo avy eo ny ala volonjaza ao anatin'izay ny fantaniana miaraba tompoko eny tompoko maheno anao momba ny ahoana mombamomba ny balansa toetreka amin'ny balansa mba saika ampianisa zany balansa manena mozy taloha koa za ohatrany hoe mba manana tsilomamy fa amin'izao ohatra ny lasa tsisy tsony saika ahoana mba mirenarana amin'izay tompoko azafady tsindrimandro izy taloha dia zao lasa tsisy tsony misaotra anao tamin'izay antso izay ary antso rairatsika farany antenena mba ao anatin'ny loha hevitra ny famorana izay amelohan'ny idirantsika ao anatin'ny ala volonjaza sy ny mivoaka hitany miaraba tompoko miaraba tompoko eny tompoko momba le famorana ty dia hoe ona le dia ny afaretako teo hoe rano mahery ve rano miloha rano sa rano nono alaina izy io dia asa ozy misaraka io zao dia efa hoe alanaty be moa amin'ny azatyfa dia io asaranano fa dia sa fomba vao sa ina ny anaran'izy io
dia ny fahatoriko farany momba ny tadeo amin'ny andrindro tsy mihinana kokondraposy tombotra koa mihinana antony zay no fahatoriko tokoteo safatoko eny ary misaotra anao ihany koa tanatin'izay fantaniana izay ndao ary ho valitsika ireo fantaniana ireo ankoay voalohany teo aloha hoe tao Tananarivo ihany ve ahoana tsara izy teo iny ohatrany hoe fahazahoaka le fantaniana teo hoe manina hoe ankoay ony rehefa miresaka an'izay dia ohatrany hoe saikasaika hoe tao Tananarivo foana ka tsy mety ho aly manao bingo manao matso dia misalovana ny asan'ny sasany manao pikarama milanja rofia dia manentsatsandry amin'ny tsian'ny tena ako mikotrika atodimborona dia miongobolo amin'ny tsy anazy zany rehetrarehetra zany tsy sanatria akory hoe fahalaina na izara fa misy koa ianareo rehetra avy any amin'ny faritrany izay heverina fa atao hoe angady mahatapakahatra sy antso marobil nareo amin'ny filazana ny fomba sy ny fady misy any aminareo ka ny sitrako indrindra dia aleo nareo le miaina ao anatiny sy manana azy mihitsy no milazany le avy any aminareo fa raha zany no hiteny hoe ao amahajanga ony dia zao ny fomba ao dia lasa onohono ny iainantsika eto fa tsy le tena zavatra misy fa raha ny eto akibony merina indray dia tanindrazako eto dia fomban-drazantsika iombonana dia eto ako no mba milaza an'izay zavatra rehetrarehetra mendrika ifampizarana fa tsy andeha anao zavatra olona hafa avy any ivelany mihitsy fa manjary tsy mety ozy ny tenin'ny andrenjafin'Andriamanitra hoe za ozy tsy mba hisamby balala ho anjanak'olona aleo mitondra sakafo mody ao an-trano mazava zay ilay resaka ravitsara teo mety ve zany raha fangaro amin'ilay zavatra hafa aleo isaraka efa no teneninao efa niraisiny aleo isaraka raha ohatra zany ka hoe andro amin'le ravitsara dia samy androy ireo fa ataovy amin'ny fotoana samy hafa e ohatra zany hoe androany ianao mba mandro amin'le ravitsara fa amelohan'ny androna amin'le ravitsara dia ampiasao aloha le zavatra hafa nyteniteneninao teo ohatra tsy fantatra ohatra na eno ateo hoe misy hazo manga misy fanazava misy iny sy tadidiko daholo le niteneninao fa ianao moa mahay azy betsaka kokoa satria za tsy mahita le ao an-tranonao ao fa androy aloha reny dia zay ianao vao mandro amin'ny ravitsara misy fantaniana tankoay mety raha huile essentielle le huile essentielle ndray aloha ny tena marina manko reny hitanao efa nanomboka niditra efa nahodina le izy nandalo fanodinana sy nandalo orinasa kely vitsivitsy ary nandalo fitaovana vitsivitsy indrindraindrindra nandalo vy dia lasa tsy dia mahompontsony amin'ny tena ilana azy noho le tena hoe io misy ravitsara nge 10 raha tsy laninao eny amin'ny varotra tapakazo ka maninona raha tonga dia ino raha hividy huile essentielle koa anao mbola misy ihany ny lay teraka alamady teo teraka alamady tany milamina tena tsy azoko misy aloha le fanontanian'le olona tamin'le resaka hoe raha teraka alamady fotsiny ianao dia azadino afa ny andro alarobia ny tsaramaso mena no tsy dia mety aminao loatra fa dia mba jereo kely zay dia tandremo tsara zay ngamba ny azoko lazaina mahakasika ny alamady loko mena manambina anao dia tandremo tsara fotsiny ny andro alarobia ombola resy zoma on dia sabotsy miarina indray zany tiako tenenina hoe raha miravy ianao zany larobia dia mba lakamisy ianao vao miarina lakamisy zany atao ny fombafomba fanandratana rehetrarehetra sy ny famerenakasina ohatra hoe mampiasa ianao volafotsy mampiasa ianao mandrava sarotra mampiasa ianao ramilama mampiasa fanazava mampiasa inona koa ohatrohatra reny zany zay ny teneniny tany milamina ny voaraiko ato ie ankoatra zay ihany koa ho an'ilay balance ny antso teo sy ny resaka tsindrimandry tsisy tsindrimandry tsono nisy tato ato zay le balance lizy moa lasa mivoana amin'loha hevitra daholo fa tsy maninona ihany rehefa mipetraka le izy fanontaniana mipetraka dia tsy maintsy hovaliana mitsangana za raha mipetraka ny ady mizana dia fantaro tsara fa ny andro alakamisy no tsy dia mety aminao sy ny tantely reo zany dia ny akondro indrindrandrindra ihany koa tsy dia tsara loatra ho anao raha teraka ady mizana ianao tsy dia manampina anao loatra izay zavatra zay zay ngamba ny tena azoko lazaina ianareo manko olona misalasala tsy mahatapa-kevitra firy fa variana mandanja dia maninona zany raha mba mitahiry vato mizana kely koa any an-trano any na reny le vato mizana mbola mena kely dia kely reny ary ohatra hoe mba misy kely anankiroa any aminao any dia efa zava-dehibe zay ahafahana mandanja an'le fiainana zay fotsiny le izy raha resaka hoe nisy tsindrimandry ianao taloha dia tsy nisy tsony zao dia efa fantatrao zany fa tsy nisy tsony le izy dia ataovy fombafomba famerenakasina fa resaka hotafady mahafaty an'ireny tsindrimandry reny inona moa le hotafady misy zavatra tsy tokony atao dia nataonao misy zavatra tsy tokony hohanina dia nohaninao misy tsy tokony ho tenenina dia niteneninao misy tsy tokony ho sainina akory nefa nieritreretinao sy ny visavisainao dia reny dia efa ampianana tsiny eo anatrehan'izy zay nahary sy namorona antsika eo anatrehan'izy tompony dia reny zany le hoentina hamerenakasina atoroko kely fotsiny le fomba hamerenanao hasina efa nytany saiko teo ihany le izy hoe misy volafotsy misy sira vaingany misy fanazava
misy raha milamina misy mandrava sarotra raha mbola manana zavatra hafa hanampiana anazy ianao dia ampio fa tsy maninona ihany koa zany ohatra ianao hoe mety manampy hoe betsimilana kely na manampy tsara ranonandrona na manampy mita na manampy tsy lavondrina na ohatroatra zany reny zany zavatra tsara daholo reny dia antsaranao mandinika sy mieritreritra hoe ahoana sy ahoana fa mora tonga kely tsindrimandro io rehefa hainao indray ny manadio ny vatanao ny fanadiovana ny vatana dia tsy le sika mandro ivelany fotsiny fa ny sainao anaty eo koa mila madio misy olona mandalo eny andalana dia ozy ianao tena ratsy saina be mipoziny ny olona iny raha jereko amin'ny poziny zao dia zay fotsiny ianao dia efa manatsiny amin'Andriamanitra zay nary satria mety tsy zay akory le olona fa ny fijerinao ny diso ianao ny tonga dia ny tsara tenany dia tsy mety zay zavatra zay raha misy olona anankiray miresaka aminao dia raha zany tenenao zany dia zao mihitsy ny tianao atongavana nefa mety tsy zay ny tian'le olona atongavana manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra zay nary ianao ka zay le teneniko hoe tsika olombelona ho asala amin'ny akoho na mahay mamindra raha solafaka ihany vao manitsaka sahafa satria tsika milololanitra lena mandihy tany solafaka ozy ny fahendren-drazana hoe ny hanina hoanina mety hakenda ny rano sotroina mety hakofina tany diavina mety ahasolafaka ka maika fa zay eritreritra kelina ohatran'iny dia iny dia fampiananatsiny eo anatrehan'Andriamanitra zay nary ka andika an'izay ampiasao matetika ny fanarenakasina dia mba miezah olombanina sy olom-baovao hipetraka ao anatin'ny fahasoavana sy ny fanambinana ary ny fahamarinana sy ny fitandrovana ny fady sy ny fomba mazava zay ty fantanino anaty loha hevitrytsika amin'izay ary sady anoizantsika azy ilay rano mahery ve tsy maintsy rano avy eny amin'ny loha rano io rano mahery io dia eny amin'ny rano mody na ny rano mari na ny rano mahery le tenentsika hoe misy courant zany eny no akanany io ny mpanandro no manorana azy hoe atsy io no alaina na atsy io satria miankina amin'ny andron'le zaza sy ny fironany na ny roa tany misy eo amin'le toerana no angalana n'le rano mahery io tsy loharano tsy loharano mihitsy io fa indraindray io rano mandeha fa misy rano mody le miteraka inona moa ny anaran'iny zany karazana rano mody mihitsy izy le miorona makao anatiny ohatran'izao dia iny no ampisasaka eo amin'le fery fa tsy loharano io satria ny loharano tsy voatery mahery misy loharano izy mandeha dia tsy miboiboika fa mitsitaitaika kely nefa loharano tsy rano mahery io ary ny tena ilazana an'izy hoe mahery dia izy afaka hoe reniny na mamidina makany nefa izy mahavita miodina eo am-pitoerana io rano mahery na ny rano modina ny rano misetra koa ozy ny sasany rano misetra karazana ohatrany hoe chute zany io dia iny koa misy rano misetra dia tsy le izy aty ambany aty ny tatazana satria rano efa mivarina iny fa izy le vao andeha hivarina iny dia amin'iny koa azo alaina mifampanandro ny tena manoran'izay amin'ny atsipiriany hoe ery ino misy rano sala amin'izao misy fotoana io hoe tsy azo alaina amin'ny andro zao tsy azo alaina amin'ny andro ty tsy azo alaina amin'izao oro zao fa izy ihany no manorana io amin'ny atsipiriany lay alamady be teo asaramanitra ve sa taom-baovao nisy ny teny an'izay hoe alamady be raha pitso le izy moa zany raha manaraka diarina isa lava isika raha vao iny diarina isa lava iny no arahana dia mahita an'izay hoe alamady be raha pitso tsy inana ny volana mako raha pitso alina amin'ny 12 latsaka faefany eo izy zay raha tsy diso ako eo no atsinana ny volana raha ny lalàna ny fanandrona nefa raha vao mihoatra ny amin'ny 12 atoandro ny tsinana ny volana dia efa raha pitso zay vao manomboka manisa zany hoe raha tsinana raha pitso alina zany ny volana dia efa alaka misy vao isaina ny raina amin'nanana raha ohatra zany izy ka isaina ao anatin'le fanandrona hoe ikady toninandro eto ambonin'ny tany na sahala amin'izay ka io tsinam-bolana io dia nitenenina hoe alamady be fa fanisana araka ny isa lava zay fa lisy hoan'ny olana ange vao maty daholo le ranakandria kely be da be nampianatra antsika an'ireny dia tsy nisy nahy intsony dia nanaraka diary fotsiny eo ambony latabatra sisa hoe tapitra ny 20 dia mivadika volana vaovao dia lasa manao mpanandro mamony volana trano isika fa tsy mahita ntsony an'le tena fandehany fa io dia efa voakajy amin'ny atsipiriany eto ambonin'ny tany ka ny tsinam-bolana ho tsinana rapitso eo dia eo tsika vao anomboka hiditra makany amin'ny asorotany any satria raha ataontsika hoe tany amin'ny 17 volana maro tsika zao no tsinany ny alamady any zany ny tena alamady ary raha iresaka taom-baovao malagasy tsika dia tany ny taom-baovao malagasy fa manaraka n'iny 17 iny tsy tadidiko teo amin'ny 9ny volana aprily teo indray tsinana ny volana adoro dia tamin'ny 15 ny volana mey teo indray tsinana ny volana ady zaoza dia zao raha pitso 17 ny volana jona zao zany ny atsinana ny volana asorotany dia any amin'ny 17 ny volana jolay any indray vao tsinana ny alasaty zany hoe rano marina zany dia ny alamady mantsy sy ny alasaty ary ny alakosy reo no andro masina sy fanaovana fomba indrindra amintsika malagasy ka rano marina zany io alamady be zay resahana ho ankalazana raha pitso io raha tena anaraka ny ombonana maneran-tany sika dia tokony amin'ny 17 ny volana jolay vao resahana ary alasaty fa tsy alamady any vao andro mena andro nafo
fa tsy rapitso fa le rapitso ohatsy nambola ny asorotany zany fa noho ny efa nanao an'le isalava moa le olona de lasa very tao anatin'le fanisana de lasa reny foana ny tazomina de manaraka an'iny fotsiny sisa de lasa indraindray tsy mahita taona mandro indraindray lasa tsy mahita an'le reny andro miverina fa tonga de arahana fotsiny ohatran'izay de lasa very le fanisana am'le andro. Andao resantsika aloha hevitra amin'ny manaraka zany ray andro zany resaka fanisana andro moa zany fanisana andro zany tsy maninona koa zany azo atao ka. Ye amin'ny manaraka zay farany teo tsy mihinana tongotra koa zay izy teo dita tongotra koa ny farany teo enganeka ho zay tongotra koa izy teo ka aizany de hoe hoditra koa ve efa ny hoditra kokoa raha hoanin'ny olona mbola zaza tsy fihinana fa mampaditra ny hoditra koa mampaditra ary ny hoditra koa iny jereo tsara fa izy le mangoritsiny iny le tenentsika manko hoe chair de poule izy le mangoritsina iny zany de tsy mety raha hoan'ny olona mbola zaza na hoan'ny mbola tanora miary ary neveriko fa tetitetiky ny ray aman-dreny fotsiny ngeza satria matsiro be neveriko fa tetitetika fotsiny zany ake tena zany ve izy io zany de misy foana le lalam-panafana napetraka reo ray aman-dreny taolo antitra be sy reo razambe vazimba reo tamintsika hoe tiany fomba tiany fady tiany fanao ka rehefa manao ny tsy fanao sy mihinana ny tsy fihinana de lasa mahita ny tsy fahita zay le zavatra misy de reo fitezana sy fahendrenareo zany de miainga amin'ny lalam-panafana daholo ohatra hoe fa maninona ary ny tsy hoaniny ny hoditra koa iny de zay mangoritsina ho azy mangovodava ary indrindra ihany koa maroko tenany zay moa ny filazantsika azy hoe maroko tenany ianao zany de tratra n'iny le zavatra loatra mangoritsina sy ny tariny iny ary zao tsy mahatambolo iny de lasa zay koa ianao zany tsy mahatambolo ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataonao zany de jereo koa ohatra hoe tsy azo hoanina ho ny arikena amin'ny omby zay hoe tsy azo hoanina ny arikena satria mampanina mahafaty arika de jereo tsara fa rehefa mihinana arikena ianao de manomboka mevery tadidy misy zany ka io tsy hoe ny ray aman-dreny lehibe akory ny tsy mahazo mihinana fa isika le tanora vao miary kely mihitsy no tsy mety amin'le fihinanana nyreny zavatra reny indrindra zao le tongotra koa nyresahan'le namana teo jereo tsara fa inona ny asan'ny tongotra koa izy le anankitelokely manao ohatra zao iny de inona ny asan'ny tongotra koa rehefa mipetraka manaparitaka manao ohatra zao foana manela mivory misy zavatra miangona eo de aparitany zay miangona de aparitany de rarany raha tsy mahangona nininona zany le olona fa manaparitaka amin'ny fatany sy mandany arena fotsiny lany ao anatin'ny filibana sy ny rendrarendra ny vola makarena fa tsy misy miangona mihitsy nefa izy tanora vao miary vao amory arena amory vady aman-janaka amory vola amory fananana amory tokatrano ka inona moa zany zavatra hovory eo raha tongotra koa ny atao fiainana tsy mety le izy kanefa amin'izao fotoan'izao lasa miroborobo be mihitsy zany hoe rehefa mirevy de tongotra koa miainga eo de lohana koa tonga de afangaroa ny lohany sy ny tongony samy asio nefa zany koa ny tena mifototra ny lohany veo atao any tongony de misy olona mihinana an'izany de tsy mahomby le fiainana rehefa ve de hoe tena nisy namosavy mihitsy afa tena za mba mila manarim-bitana kely raha misefa nisy namosavy nefa ny finananao lohana koa sy tongotra koa fotsiny de ampina simbanao za tena tsy mahatambola mihitsy zay mivady nefa mivolanay miditra be inona mba tokony atao fa soa de mba nisy ny kaly zay de avy koa le olona sasany avy eo ampiady olona de hoe tena le raha vavindreninareo mihitsy ty hitako nanao anazy ato ty azonao satria tsy mahay koa le olona fa nefa maninona fotsiny zao raha tsy ninana le tongotra koa de mba nahangom-bolonareo mivady sady mba efa tsy ninana tongotra koa de mba mandro amin'ny betsimilana de mitahiry felatana tsy foana de zava-tepinka zay ohatrohatra zany fotsiny angeo le fiainana akazy fa tsy zavatra sarotra fa isika no miezaka manatsaro zavatra ohatra n'le niteneniko zao izy hoe ny mahafatifaty ny olona amin'izao fotoan'izao ao anatin'ny efitranony de le resaka design ny jerena hoe ny endrika asehony sy ny fahatsarany satria hoe mifaninana amindrianina hay rianina mananaka latabatra tsara taray be ohatrao andao koa tsika mba hividy ohatran'iny nefa le latabatra maranitra ohatra zao ny zorony de iny de raikitra foana am'izay ny ady ao an-trano de mieritreritra hoe tena nisy namafy be korotana angamb'izay tao an-trano tsy ny olona ny namafy be korotana fa io latabatra anao io maranitra be ny zorony de miteraka ady ao an-trano ohatra zay fotsiny le izy ny fandrinan'ny mpivady asiana fitaratra de lazaina fa samy mampirafy any de hoe tena misy manao tsy tia mainty angamba raha misefa lasa tsy mirarahana atsony izy ao an-trano ka te asianao fitaratra eo alohan'ny fandrinako ohatra zay le fiainana reny zany raha itsika aloha ny mandrindra miainga avy amin'ny ao atokantranotsika de milamina le fiainantsika hoe fa maninona tena za ty ngamba tena nikasohan'olona fa tsy mahita zay anjara vadiko mihitsy ka ianao matory amin'ny fandrina voambonako ianao mbola tsy manambady nefa matory amin'ny fandrina palisandra na ny voambona de rariny ianao raha tsy mahita zay anjara ary tsy maro toerana mihitsy ny seza hipetrahanao voambona ka ianao misa voambona fotsiny fa tsy mety maro toerana satria voambona ny ampiasainao
fa raha tsy mampiasa an'ireny anao fa ohatra hoe za efa tonga amin'ny fotoana tokony hanambadiako andeha amin'izay a ataoko hazo manga amin'ny fandrinako andeha ataoko volombotom-poina andeha ataoko voakitsikitsika andeha ataoko varongo andeha ataoko famelona na famoa reny zavatra reny ny hazo ala tena tsara fa tsy haiko zay mahafatifaty atsika amin'ity voamboana sy bararata ty mibararata zao za tsy miteny an'le olona efa manao an'le fanaka vita amin'ny bararata fa betsaka koa manko ny vazaha manjifa azy reny tialao anazy ihany fa isika gasy a ny bararata tompoko de pokaty maivana ka raha ianao a ny tale ianao ny talena orinasa nefa ny seza ipetrahanao bararata na volotsanga na pokaty de irariny ianao raha tsy asiany mpiasa vidiny tevatevain'ny mpiasa tsy ny mpiasa akory ny be didona ianao ny tale mohaka fa ny seza ipetrahanao mahatonga an'io satria ataonao pokaty de maivany takatakan'ny olona fotsiny ohatrohatra zany ny firafitra ny fiainantsika eto ka reny lalam-panafana reny raha tsy voahajantsika amin'ny atsakany sy ny andavany de miteraka takaitra makany anatitsika ohatra hoe ny kisoa ny teny anareo azy zao hoe ny kisoa de biby ratsy ary fadin-draza antsika malagasy teto hatramin'izay sambo indianina no nitondra ny kisoa niditra taty voalohany tamin'izany fotoana zany de io nefa mitoetra ny kisoa lambo efa nisy teto le lambo resahako io a ny kisoa koa mantsy lambo fa lambo resy fa ny lambo enjana le tena biby resahako a le misy vangany de azontsika hoanina nefa ny lambo zany a de iny izy iny ary ny lambo tsy mitrongo voaomana fa ny lambo mandona de mihinana io voara io ny sakafon'ny lambo le voara be le tenantsika hoe voara be endriky ny sa hazo midoroboka be ngeza be de io voanina voara io ny tena sakafony zao ny fandehany efa eninareo ngamba le fiteny hoe manao dian-dambo somary mivelatra kely tamin'izay fa mety tsy manina any hoe manao dian-dambo le dian-dambo ny lambo tsy mahay miolakolaka ohatra zao rehefa mandeha fa tonga de mahitsy be amin'izay intsy amin'ny fotsiny any de mahatazana voara anankiray zany zao ohatra hoe eto aloha eto misy voara be maniry fa tazany lavitra iny de misy lambo mandeha am-pianahany ohatra hoe ty ny lambo lahy de eo ny lambo vavy de reo le zanany kely be deaibe tonga de miazakazaka ny lambo lahy anankiray ngeza indrindra ao zany hoe le ray mpianakaviana doniny amin'ny lohany io voary io de miraraka de mihinana vady aman-janany fa izy torana aloha izy torana eo izy tsy mahetsika de mihinana eto mivady aman-janany fa efa voajanary ao amin'izay le zanany lahy ndray efa mahalala hoe dada nge torany etsy zany hoe raha mahita voary hafa ndray ry de le zanany lahy ndray aloha mandonany voary io de ohatra zay hatrany reo avy mandona ndray le zanany lahy torany eo iny a reto ndray mihinana dada ry efa velona ndray de ohatra zay ny fiainan'ny lambo ka zao ny fandehany ny kisoa mitrongo voaomana de iny le raha n'le kisoa mitrongo voaomana iny le nianarantsika tamin'ny SVT taloha hoe rehefa misakafo ianao a de le inona le bolabola-kanina ao am-bava le baolina alimentaire zany lasa ny anatin'ny rahanao lasa ny anatin'ny vatanao de mivadika an'le inona moa tsirokanina le tsirokanina le chille zany de lasa mikorina anaty rahanao le rahan'le kisoa mitrongo voaomana de avy eo anao rehefa mba miresaka aman'olona de lasa mahateno azy entsana nge le fiainana fizay ato tena mitrongo voaomana mihitsy de azagaga satria ianao zay a le rahan'le kisoa mitrongo voaomana mihitsy nohanina ka tsy mety betsaka ny olona mana ratsiratsy hoe ny anareo efa adalana sy fanompo-tsampisyasany devoly fa nga misy matsiro ohatrany kisoa fa jereo koa ny zavatra rehetrarehetra raha mba hanandrana ho anareo a mba mangalange hena-kisoa hoe na ataoko hoe atsasaky ny fefany fotsiny azy mba raharao coca kely fotsiny natapaky ny vera azy de saromy eo de sokafy eo afaka adiny 3 fa le coca ve zany ny namorona olotra sa le kisoa mihitsy nefa misy olotra ao anatiny fa olotra daholo no mivoaka rehetrarehetra ao zavatra efa hita amin'ny masoko zany ka ohatraohatra zany le izy manimby io ary ny kisoa tena miosina maloto ny kisoa kamo tsy mahalala nininina tsy miasa tsy maninona fa ny kisoa atavezina fotsiny de vonoina rehefa avy eo mihosom-potakely atambary mahafinaritra ny kisoa de mihinana maloto le maloto resako efa fantatrareo hoe inona fa tena zany ny fiainan'ny kisoa ary ozy ny bolan-drazana hoe ny kisoa mivaky miaina-tsimo io kisoa io raha vao hoe raha misy olona miompy kisoa zao aminareo a de ao anatin'le vala-kisoa ao izy de va ao nge io vala-kisoa io de asaivo mivoaka daholo izy rehetra fa ny alehany voalohany de any atsimo raha ohatra zany ianao ka olona tsy mahalala zay atsimo sy avaratra de mijereva toerana misy kisoa de avoa iny kisoa fa zay alehany kisoa voalohany no atsimo fa ny kisoa vaky miaina-tsimo foana tsy mahalala zay avaratra ny kisoa zany hoe raha raisina amin'ny lalam-panavana zany de aty amin'ny avaratra fitoeran'ny ray aman-dreny fa any atsimo fitoeran'ny olona dala de jereva amin'izay fa ny kisoa tonga de makany amin'ny adala ny lalany ary any atsimo mifanarinon tamin'ny maty any atsimo mifaniliana ny ratsy rehetra any atsimo mifialana loza azo fitsitsihana ny tsy fahombiazana de ny kisoa nefa tonga de makany amin'ny tsy fahombiazana any amin'ny loza any amin'ny aretina any amin'ny ratsy rehetra zay narina inona zany le atao voasavy zay ao fanontaniana mety zao mba manomboka tsy mihinana mety ka
mety foana moa zavatra rehetrarehetra io fa tsika ihany ke no mandinika zay mahasoso mahatsara ny fiainatsika tsika ihany fantanina vetivetika aloha i dadabe ao alohan'izay tokavaritra izay resaka famorana ihany hoe atao ahoana zany o zany tsy mety tafiditra mihitsy ilay olona fa atao ahoana zany ihany koa hoe azafady le zaza efa vita dieny voateraka ireny famorana inona moa zany forananary zay mifantanina misy zany le zaza efa vita dieny voateraka ireny misy zany ka misy le olona le voateraka izy de efa tovy am'le olona nisy sangananahary misy olona misy tevitsanahary misy efa vita fora avy any ekibo mihitsy voateraka izy de efa vita misy olona efa vita fora zanahary mihitsy tonga de voajanahary tamin'iny reny olona reny a le teneniko hoe mba ady adio kely ny fombany sy ny fadiny de tandremo tsara fa olona miavaka indrindra amin'ny fiarahamoniny reny miavaka amin'ny tsara satria reny zany le hoe didipotran-janahary tonga de efa ohatrany hoe zanahary nanao azy tao akibo tao de efa afaka tao iny fa raha ohatra ka hoe tsika am'resaka siansa mantsy zany de ozy izy ny dokotera avy eo zay olona nilaza fa nianatra hoe tena misy fahasaponina ny ty zazy ty fa aiza koa misy an'izany tonga de tsy misy hoe sorona ntsony fa efa niala ho azy hoe mbola nisy tsy feno ny taovan'ity de teraka fa le izy a famorana zanahary tsika mihitsy ny nanana an'izay ary ny gasy rehetra de be de be an'izay teto Madagasikara io olona vita fora zanahary io a tena olona manam-bitana be ary olona matetika izy io mitotana anaty vitana tany mantsy ny olona manana vitana tany matetika be de be mihitsy nefa hitako a latsaka ao anatin'le fora zanahary zany hoe ho mpanjaka tokany eto amin'ny tany izy anana zavatra betsaka ary olona mora manan-karena mango zavatra mahavory vahoaka to teny aman'olona manan-kevitra sy manandrariny amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy mila tapahana tsy tapahana tsony ika efa vitako efa vita avy eo tapahana tsony tsy hatramin'ny tsy tokony ho alana miala zay vao hoe maty ary razako da iresam tokavaritra aloha tsika de toizantsika ihany zay rehefa aveo koa tsika ao arina tokavaritra hisarika andreo zay nahazo lokandray amin'ity talata ity ina mono sariana fa ny décodeur Blue Line miampy ny abonnement ray volana amin'le bouquet ultime eo ihany koa ny portrait mirefy eo amin'ny 40x50 eo portrait andadana anareo menakavy indray atao anaty portrait tafiditra ao mety avokoa zany rehetrarehetra zany tsy maninona da sariantsika zay azo an'izay loko zay ndray rehefa aveo tokavaritra Manzacar by Annick Beauté. Votre coiffure mobile pour tout type d'événement, disponible à tout moment. Pour tout déplacement, n'importe où, rien que pour vous. Annick Beauté, notre secret. ireo fraize leader price dia avy amin'ny tany le makantananarivo azo antoka tanteraka ny fahadiovan'ny fambolena ireo fraize ireo ary tsy ampiasana zezikisoa satria fantatry ny leader price fa ny tsara indrindra no tadiavinareo isan'andro ny tsara indrindra amin'ny voankazo sy légume avy amin'ny faritra no vatsinin'ny leader price ireo magazainy. Faites vos courses en ligne www.leaderprice.mg. Beauté révèle votre beauté. Hey, 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 Caprice, Gayara Katane, Caprice, Agafis Famani, Caprice, Gayara Katane. Caprizo, anche fis fa mani. Wow, caprizo. Mano me amina fiana do.
manome amamina ny fiainana. Caprice, caprice, caprice. Ndahoary didany aminao ny masony vahoaka izay manaraka sokola amin'ny tsy maraindraina ity satria efa fotoanany fanomezana amin'ny hoe amin'ny valiny fisarihana isarihana an'ireo fanomezana ho an'ny dada décodeur miaraka amina portrait dia ndahoary rehefa antsika avy hatrany io ilay publication ho anjenanao azy tao amin'ny page Facebook ny KOLO TV FM moa zany ho alaintsika aloha ny adressen'io ny URL-n'io dia ho alefantsika ao anatin'ilay logiciel vadindrindra i raha mahita daholo ny zavatra atao eto fa tsy hoe misy hoe kobokobony koa samirery dia ho jerentsika hoe firy aloha ny anareo no nanao an'izay commentaire izay ny telo ny dingana natao tamin'ity anio ity dia ny hoe manao j'aime an'ilay page ianao page ny KOLO TV FM voalohany zay faharoa manao j'aime an'ilay publication ianao ary fahatelo dia soratanao hoe inona mba fihetsoanao ny rainao le anarapetaka kely na le fihetsoanao azy fotsiny hoe dada ve sa i papa ve otsohatra nareo mahita izy rabainina ve mety avokoa zany nareo ihany mahita izy 2,780 ianareo no nandray anjara tao anatin'le izy ireo nanao j'aime kosa nefa nioatra be an'izay ndahoary any ho sariantsika tsy andrela intsony ny portrait no sariantsika voalohany portrait 40 fois 50 izay vita amin'ny atao hoe fotoana vitsy any dia efa vitsy izay portrait zay tonga dia potseriko ny start ndahoary izy Nirina Emile Rakoto Mamory Nirina Emile Rakoto Mamory ndeha ho jerena hoe inona ny soratanao tao ho anao zany raha ohatra ka hoe nafeno fepetrarehetra rehetra moa zany rabaina tonga dia hitana koa ile izy rabaina fetsony any dada hony fetsony any rainy zany rabaina Nirina Rakoto Nirina Emile Rakoto Mamory ok ary dia itondray sary mibaininao zany zahay atero aty amin'ny KOLO TV FM izay sary izay mialohan'izay anefa dia azadinoana ny mamaly ny message privé zay ho alefanay aminao rehefa avy eo dia tsy nafanyangalana ny mombamombanao rehetrarehetra mba hahafahanao maka an'izay fanomezana izay rehefa tonga aty aminay ianao dia anateranao ny sarinao izay tianao anaovana an'izay portrait izay sarin'ny dadanao na izay afany aminao tsy maninona tsy dia tena hoe ferantsika be fa ny azo antoka fotsiny dia mahazo an'izay sary portrait vitany Mikael portraitiste malagasy izay ianao atero aty aminay satria arakaraky ny ateranao azy mialoha no avitan'izay sary izay mialoha ety amin'ny KOLO TV Rotsdig ex Somagel no misy anay vitany amin'iny dita milamina ndahoary sariantsika indray ny décodeur Blue Line miaraka amin'ny mois d'abonnement be izao tsy mamerina tsy mihitsika dia itoky e tania rasoloniaina toky e tania rasoloniaina dia ho jerena ny zavatra nataonao tao dada ny fetsony any rainy eny ary zay zany ho any toky sy etania rasoloniaina tonga avy aty amin'ny KOLO TV ihany koa maka an'izay décodeur Blue Line nanao izay zadinoana ny mamaly ny MP rehefa avy eo mba ahafahanay mahazo ny mombamomba anao mazava zay dia arabaina anareo isanandro isanandro dia mbola misy onra izay tsy nazy tamin'ity ano ity zany hoe raha pitsy somaraina dia mbola misy indray loka hafa indray fanomezana hafa indray no zarentsika isanandro isanandro hatramin'ny sabotsy dia misy an'izay fanomezana ho an-dady zay avokoa ka dia araha ohatrany ny fandarana koloina ao amin'ny 7:30 sy ny sokola ary ny publication ny KOLO TV FM ndaova antsika kely ny pejy ary miaraka amin'ny orange anohy ny resadresaka miaraka amin'ny ankoay ankoay mialohan'ny idirantsika ao anatin'ny
mivoaka hitany sy ny ala volonjaza dia misy fanontaniana kely ty ny amin'ny hoe voalaza zany zay teo ireo fombafomba rehetra feno fanatanterahana n'izany famorana izany. Eny ary ekena fandehanao an'izay izay saingy zao tsy feno ireo rehetrarehetra ireo na misy tsy tadidina akory ary ny sasany na misy tsy de tena rano mahery loatra ny hitanay fa le rano amin'ny tavoahangy efa vita reny na tsy fantatro misy tsy feno zany le izy manahoana ny mety ho fiatraikany zay misy fiatraikany ve zay sa mety manakory? Zao ny fandehany misy fitenin-drazana manao hoe aleo mihina kely toy izay mandro fotsy lambolamo-tsako moka sitrany hoe vaza metsika mety zany zay zavatra zay raha ohatra hoe efa nanao ianao fa zany hoe mba tsy nahatody mety ihany zay satria mba efa nisy sombitsombo-pahatsarana tazana tao anatiny amin'le fanajana le fomba saingy zao kosa etsy an-daniny aza manao sahala amin'ny tontondro ny be manana hony raha miainga ohatran'ny satroka fa raha mipetaka tsy mahafaty moka tiako tenenina dia hoe aleo indray nefa tsy manao toy izay anao tao foana zany hoe raha nanao ianao zany ohatra zao hoe rano mahery zao nyresantsika teo nefa ianao kosa ve ampiasa rano mihidy anaty tavoahangy dia tsy mety zany le izy lasa voadika indray le fomba amin'izay fotoana izay ka aleo tsy nanao toy izay nanao tao foana aleo tsy nanao toy izay nanao tao foana manjary misy fiatraikany ratsy any amin'le zaza indray hoe zavatra tokony hoe irariana ela fery azy sy mitariny rano mihidiny na ampiasainao ohatra hoe rano le fanjifatsika isan'andro anaty tavoahangy reny dia tsy mety io satria loharano iny fa mihidy ka izy amin'ny mahalohar-rano mihidy azy dia ahoana moa zany io zazy io no ahomby amin'ny fiainany nefa teo dia efa nidina dia efa tsy mety zany zany hoe raha ohatra zany ka hanao azy ianareo raha tena ozonareo hoe tsy ho vitanay intsony zany mivaky volo tsy ho vitanay intsony zany mitoy temotra tsy ho vitanay intsony zany manangana lapa dia zao fotsiny mba manana vaty velona ao an-trano mba asio jiro ihany ao an-trano ny jiro mety tsy hanao tainombo sy jabory nareo satria nareo mety le olona le miaingitraingitra be fa mety ohatra hoe mba manana indray nareo labozia ao an-tanàna ohatra dia mba asio vaty velona manodidina ny labozia efa zava-dehibe zany alaivy ihany ny akondro velon-dreny alaivy ihany mifary raiky bololona fa ririnina zao ny andro betsaka zany zavatra zany ny akondro velon-dreny mifary raiky bololona ny akondro mahi reny zavatra reny le entina irariana dia reny mba asiva ao an-trano ihany fa reny mibetsaka na eny an-tsena na eny apotony na izy ianao ijery mahita ianao tantely velon-dreny aza mba adino fa ny tantely velon-dreny zany le mbola miaraka amin'le tranony be iny mbola velona ny reniny ary ny tena reny tantely le ohatrany hoe mpanjakany le andrinany ao anatiny eo iny ka mbola hoe tantely vao nyvakina tamin'ny toho tantely mihitsy zany iny tena tsara ao avarabaratra ao misy tena manana tsara azy ary fotoanany mihitsy zao famakina azy reny zany manao ka aloha tsy manao tsy zay anao tao foana raha hoe anao nefa zavatra tsy izy indray ny nanomboana azy sy ny santarana azy simba indray le zaza tsy mety ina kosa natao ho an'ireo zay sa hoe inona ny maninona ho an'ireo zay efa vita tsy tamin'izay fomba izay fa le ataontsika amin'izao fotoana hoe ala américaine sy ny sisa ka inona moa zany ny azo atao fa sira latsaka an-drano zany lambola niditra ny alamberomanga tsy hitapody fa odimandro zo ny fiteny zany hoe efa karazany ranoraraka tsy azo rofiny zany fa dia ny amin'ny sisa ny tandremana hoe rehefa mba tsy nety taminao dia aza vela hiarany zanaka ao tsony ohatran'le voadinareo ray aman-dreny foana io hoe zao fijaliana zao efa tena neretako ka tsy avelako hitany zanako dia ohatr'izay koa zany ianareo lehilahy zay tsy vita fomba ara-pombandrazana fa lasa nandeha tamin'ny fomba tsy dia manahoana loatra raha mijery ny fombandrazana isika ohatra le niteneniko te tamin'ny heriny somary nasika kely aho hoe atao amin'ity fomba alamerikanina ty ny zaza ka rary ny rabe da be mipelaka sy nyty lehilahy eto amin'ity tany ity sy ny sarisarim-bavy toetra na fihetsika na fiteny na fiaina na fitafy na fomba dia feno za mahita lehilahy mitevika kavina roa mahita lehilahy mitevika ny lelany mahita lehilahy mitevika amin'ny masony mitevika ny orony mitevika ety ambany soka akoatra ny dio za hoe vao nihita maso ary dia efa zao dia ohatra mamperitreritra lizy ka tsy mety reny zavatra reny fa lasa mitondra fomba ratsy miatraika aty amin'ny vatantsika nefa tsika olona mitaiza olona mananatra olona manoro ny lala mahitsy sy ny mety rehetra mivoaka hitany ary mivoaka hitany raha ny tena marina ity mivoaka hitany ity dia fomba tokony natao mialohan'ny famorana satria vantany voateraka ny vehivavy tokony zay zany nandrondratsika azy hoe nataontsika aloha ny fadiny vehivavy be voka efa nresantsika teto dia ometsika indray zany zao no mivoaka hitany rehefa teraka ny vehivavy anankiray dia tsy mahazo mivoaka ny trano mihitsy ny vehivavy iny fa le hoe mifana ao anatin'le komby le ao amin'le efitrano kely le tsy tapaka afo iny fa sao dia sanatria voan'ny sovoka dia ao iny zany mandritry ny herinandro karangidina tsy mahazo mihetsiketsika ao iny ary ny zazo io dia tsy azo avoaka ao fa rehefa tonga ny herin'le andro iny zany hoe amin'le andro fahavalo zany dia rehefa tonga ny heriny iny dia hoentina mivoaka ny trano amin'izay le zaza iny zany le hoe mba hoentina mijery ny anjara masoandrony dia izy mba mijery ny anjara masoandrony iny vao mivoaka kely eo izy hitany ozy tsika satria mivoaka ao a-tokotany zany izy tonga ao kositany iny zany le hoe hitany
le hitany zay a tsy fantatro zany izy raha mifandrasana teny akademika hoe inona le i fa tsy haiko loatra fa le tany aloha dia fototeny fa ohatrany fiteny gasy efatra amin'izay mihitsy le hoe lambako tamikaky lambako tamin'eny tsy atontako i vato na avalako i rano fa dia ho toavitra hatramin'ny farany zany hoe le i zany tsy fantatro hoe inona ny filazan'izay fa hoentina mivoaka hitany le zaza rehefa tonga eo amin'le tany izy le tokotany io dia akana kely mihitsy le tany akana kely le tany dia atetina amin'ny andriny dia iny sady tenenina izy hoe tsotapoy tany tsy anampy-tany zay ny fandehany dia avy eo izy hoentina miodidina impitony trano manalasaly zay amin'izao fotoana izao ho atsika miaina eto Kibommerina eto Antananarivo ny antony misy a carreau ny tokotaniny misy goudron misy ciment misy tonga dia arabe ka zany zavatra zany lasa tsy mety fa ny anaovana anazy zany a raha eto anao tsy ahitan'izay tany ho atao anazy zay fa rehefa mba tonga ny fotoana hitondrana azy ho any amin'ny tanindrazana dia alaina amin'izay eo amin'ny tanindrazana satria iny koa ny tanindrazam-beny dia mba hakana kely dia mba hatetana amin'ny andriny atao hoe tsotapoy tany dia sady tsy hanampy tany dia avy eo izy hoentina miodidina ny trano impito izay mariako tsara fa avy any akavino mekavanana rehefa manidy sika dia avy any akavino mekavanana ny fanidina zavatra fa rehefa mamody avy any akavanana no entina mekavy ao a zany hoe ny mekavy zany a fanalana fa ny mekavanana no fahatsarana sy fanidina ka hoentina miodidina ny trano impito le zaza impito a satria ny fito masina mba hanana ny fahamasinany eo amin'ny tanànana izy ary ny dimy feno efa nylalovana mba ho tamamy toetra eo amin'le tanànana izy fa tsy dia ireny reny fotsiny ivoaka maraina tsy lasa lavitra ohatrany akoho dia ireny reny fotsiny sahala amin'ny alika maty tompo sanatry ny resaka fa mba hoentina miodidina ny tranony impito izy mba ho tamamy toetra eo amin'ny tanànany ary ho tiany avany sy ny fianakaviany rehefa vitsy zay hoentina indray izy mandeha mijery ny arena ohatra hoe hoentina mijery fahatromby dia ao ny omby rehetra fa tsy hoe fahatra foana koa no hoentina hojereny a fa hoentina mijery fahatromby izy atao mafana tsara izy amin'izany zavatra rehetrarehetra zany dia amin'izay mba hoe mafanafana amin'ny arena izy fa tsy dia hoe ireo ny arena dia izy mahangatsika be zavatozy dia lasa ilozan'ny arena izy zany hoentina mijery ny akoho mamborona sy ny biby fiompy izy dia hitany sana firaritsy ho betsaka amin'iny fotoana iny zay zany no tena fatao zany hoe le renim-pianakaviana mitrotro azy zany amin'iny fotoana andehandehanana iny dia efa mba mirary sy ho betsaka ho azy na mivavaka kely eny an-dalana ary mandritra ny fotoana hanaovana an'izay zavatra zay irariana ny fahasoavana ho an'le zaza eo zany le tenenako hoe ny antsika malagasy hoa mbola voateraka voany am-boka azy ny zaza dia efa resahana dia avy eo izy ateraka dia vitaina tsara ny fombany dia any izy dia efa atao zay efa matorany amin'ny tanindrazana sy ny fombandrazany araky ny fitezana rehetra dia lasa ty tanindrazana io mandrapahalehibeany ary tsy mahafoy ny fianakaviany sy ny ray aman-dreny niteraka azy mifanohitra tanteraka amin'ny fomba vazaha zay zavatra zay ny vazaha tsy tia anaka ary ny vazaha tsy tia ray aman-dreny ny anazy ny zana ny voakely dia efa apetrapetraka fotsiny ery amin'ny olona mpitaiza dia efa hanana zavatra anaty tavoangy dia efa tsy mirarahany io ny reniny apetraka ry amoromoron-dalana ry na ry amin'ny tranotrano namana ry dia alaina amin'ny tomobila rehefa ody mandra-pahalehibe io lasa tsy misy fomitepo tsy misy sento miraraka ntsony amin'io zanany io fa dia eny fotsiny dia samy miaina amin'ny fiainany dia ohatrany akoho hoe voalehibebe ny zanany dia tsaingo any amin'izay andeha dia rariny koa rehefa antitra amin'izay le ray aman-dreny raha manody le zavatra nataony aterany zanany amin'ny hospice ary amin'ny toerana fitezana be antitra lasa tsy rara iny elingelona ho azy mivady eo atokantrano zany fisin'ny ray aman-dreny miara-mipetraka aminy fa dia atoka ny monina any ny antsika malagasy tsy zany fa rehefa tena hita hoe lehibe azany ray aman-dreny dia alaina mihitsy hoe andao dada mipetraka aty aminay na andao mama mipetraka aty aminay mivory mihitsy mipiraitam-po hoe atao ahoana ny anaovana nikaky sy neny reto dia karakaraina arak'izay dia le mifandimby izy mipetraka any amin'ny piraitam-po hoe ohatra hoe mba tapabolana izy aty aminay dia any aminareo indray dia mihodina arak'izay na izy apetraka ihany any tanàna fa dia mba mifandimby isan-kerinandro mba midina mijery azy dia mba hasiana taranaka miandro tanàna miaraka aminy zay le fitiavan-janaka nananantsika malagasy fanohitra amin'le fomba vazaha zay ka raha tsy vitantsika denim-bola kely ohatro zao zany hoe mivoaka hitany ny ala volonjazy ny famorany fombafomba rehetra amin'ny fanambadiana ary indrindra ny fandavorariana raha sanatrika misy marary dia lasa tsy mirafitra koa zany le fihavanana sy le firaisakiana misy eo amin'le ray aman-dreny sy le zanaka ao zay no mivoaka hitany zay ala volonjaza ary tonga dia hidirako fa mbola manana fefakadiny kely tsika so taraiky ala volonjaza rehefa mandray telo kely ny zaza inona moa zay hoe zaza mandray telo kely zay telo kely teraka izy zany androany dia iny dia efa ray dia ny faray volana iny no roa ary ny faharoa volana iny ny telo
roa volana izy zany ho atsika eto ambonin'ny tany manisa amin'izao zany dia roa volana fa ny fanisana azy amin'ny lalàna ny fanandrona sy ny fanisan'andro gasy fotsiny dia hoe efa telo iny satria izy voalatsaka ny efa ray satria fa niaina teto tany izy fa roa volana zany izy amin'ny fanisantsika zao ka iny le mandray telo kely rehefa mandray telo kely ny zaza mbola azo atao io hatrany amin'ny fahafito volany hoe rehefa mandray hafitona zany hoe tsy le fito volana isaitsika eto ambonin'ny tany fa efa enim-bolana isaitsika eto zany dia mbola azo atao efa mandray fahafito izy amin'iny dia amin'iny ano anaovana ny ala volon-jaza na zany telo kely na fito telo na dimy na fito reo zany no anaovana anazy zany hoe roa na efatra na enina amin'ny fanisantsika eto ambonin'ny tany miaina zao ho antsika le efa manaraka an'le tetiandro grégoriana zany calendrier grégorien dia io no anarahantsika azy roa na efatra na enina fa ny fanisan'ny tolo miteny hoe rehefa mandray telo na dimy na fito fa ny telo kely no ny tena tsara indrindra fanaovana azy satria ny telo mifototra ny dimy feno ny fito masina ny 12 tonga lafatra ny ray fiangana rehefa mandray telo kely izazy io nanaovana ny ala volon-jazany ny mpanandro no manondro hoe ato no fotoana anaovana ny fanalana ny volon'ity zazy ity amin'iny fotoana iny ny olona tonga eo dia manolotra le vola kely tsodrano iny atao hoe vidim-bolo zay no anarany raha misy olona indray nasaina nefa tsy afaka isakafo eo dia anaterakeny izy satria izy manome vola kely atao tsodrano vidim-bolo dia anaterakeny izy raha tsy miaraka amin'ny sakafo amin'ny rehetrarehetra ao ny fandehan'io ala volon-jaza io everitsika fa zavatra maivamaivana izy io satria zavatra vita ao anatina fefakadiny asasakadiny kanefa tena mitondra zavatra goavana be ho an'le zaza ohatra fotsiny ny anay nomeko raha ohatra hitanao fa vory daholo ny olona rehetra anatrika an'io ala volon-jaza io ka vory daholo ny fitaovana rehetra inona moa le fitaovana rehetra sahafa famelona sahafa fa vita amin'ny famelona hazo le famelona zany dia io sahafa famelona io betsaka mivarotra an'izany ny sotro ho anareo zay mbola hanao famorana amin'izao beririnina zao hanao ala volon-jaza zafady dia betsaka an'izy io eo isotro eo sahafa vita amin'ny famelona dia le famelona zany velarana hoditra akondro satria ny akondro tsy maty raha tsy mamela solofo mba firariana le taranaka mba hana taranaka marobe fa tsy ho folakandana mampalahelo mantsy amin'izao fotoana zao dia be dia be ny olona folakandantony zany hoe maty tanora daholo ary tena niraraka be zay tamin'ity taona ty sy ny tamin'ny heritaona mampalahelo hoe olona 14 taona dia maty hatramin'ny 17 taona be da be no maty ary maty ny loza mpifamoivozana sy nietraketraky ny fiainana daholo tady dio nefa fa tsy ny fiainana mimetraketraka amintsika fa isika mimetraketraka amin'ny fiainana ohatra hoe misotrosotro dia mitondra moto ohatra dia zay daholo ny saikasaika nahafatany rehetrarehetra dia avy eo tsika no mirary hoe tena sendran'izay olona tsy vanina nandonanao sendran'izay olona nanao an'izao nandonanao nefa mety le olona koa ny nietraketraka fa nivitsy mikitra ny irery ozy fa matoa ny angadimondro mikoritsana nisy nanipy antsobory ao anatin'io zany sahafa famelona hoditra akondro zavady ravin'akondro velariny ambon'le sahafa famelona io dia alaina ny sonjo masaka sonjo indrindraindrindra le sonjo gasy kely reny no tena fanaovana azy sonjo dia alaina ny trafokena na mantana masaka eo tetehana majinika kely miaraka aminy dia alaina ny vary masaka dia alaina ny famo zany hazo samy hafa ny famo sy ny famelona fa miaraka ireo amin'io fotoana io dia alaina koa io famo io amin'io fotoana io zany samy tetevana tantely kely daholo raha zavatra rehetrarehetra reo rehefa tetevana tantely reo dia misy inona ty izy misy olon-dehibe anankiray eo amin'ny fianakaviana zany maka kely an'io zavatra io amin'ny fanondrony dia mba mametraka an'io amin'ny molotro le zaza dia ny reny mpianakaviana le reny niteraka azy aloha no misantatra voalohany alaina ny ety avy ao akavia anetezana kely iny le atao hoe ety ratsy na volo ratsy dia iny no sambasambain'ny reniny aloha dia alainy kely iny dia itelemany kely le volo ve itelemany kely iny dia ozy izy hoe miala volo ratsy idirany volo tsara telina am'izao ve teliny am'izao fotsiny iny aloha zavatra kely mbola ho avy aminao zany kendakenda tsy maninina iny fa mbola malemy volo malemy kely iny sady malefaka kely sady zara fa misy mbola manify iny dia itelemany kely iny dia sady miteny izy hoe mialany volo ratsy aniriny ny volo tsara rehefa vitsy zay dia zay amin'izay vao analana kely ny eo amin'ny akavanana iny indray ny atao hoe ety tsara dia iny le atao amin'le zavatra ifandrombahany etsy apetraka miaraka amin'le sahafa famelona miaraka amin'le ravin'akondro le sonjo gasy miaraka amin'le varymasaka sy ny famoa ary ny tantely velondreny eo iny sy ny iny ty zavatra anankiray teo ty trafokena dia apetraka eo iny le volokely iny avy eo amin'ny akavanana indray iny le ety tsara sombiny kely koa iny dia iny amin'izay le ifandrombahana
tena ifandrombahana iny fa mialohany zany rehetrarehetra zany rehefa hita fa vory ireo fitaovan'ireo ka vory daholo ny olona rehetra tokony hanatrika dia idio ny trano tonga dia idina tsy mahazo atao misy midikiditra sy mivoaboaka ntsony fa soa sanatria eo amin'le fotoana hanapahana le volo le zaza voalohany iny no misy olona mitsirika tampoka le olona nefa sendra olona ratsy volo na ratsy volokoditra mihoatra n'le olona rehetra ohatrany fa tonga dia manahaka an'iny io zazy io tsisy resaka fa tonga dia manahaka an'izay io zazy io saropady io lasa io manko mampiadany ray aman-dreny rehefa aveo hoe tsy mifanaraka amin'ny volon'izy mivady le zaza dia raika zany ato izy any nangalam-pinana tonga amin'izany le izy nefa teo amin'ny ala volon-jaza ohatra dia efa tsy tanteraka le fombany ka mila apetraka tsara amin'ny atsipiriany zay dia ifandrombahany tanora indrindra ny vehivavy mbola tsy niteraka le zavatra eto ambon'le sahafa famelona iny zay mahazo ny azy dia tonga dia samy manafina ny azy dia samy mampirina ny azy any dia samy mihinana ny azy mangingina satria raha vehivavy mbola tsy niteraka dia mirary eo mihitsy hoe mba hanananaka amin'izay rehefa nahazo an'iny indrindra moa raha nahazo betsaka raha lehilahy ny nahazo azy dia omena ny vehivavy mbola tsy niteraka iny fa raha ny tanora sy ny ankizy moa zany dia endrika le hoe ho dongadonga sy tonga taiza sala amin'ireo tanora sy ny ankizy ireo zazakely ho firainy io ho anareo vehivavy maniry zaza zany ho anareo le mbola tsy niteraka nefa efa maniry an'izay amin'izao fotoana izao zao betsaka ny manao alavolon-jaza betsaka ny manao famorana dia misy an'ireny le zavatra ifandrombahany reny dia mba mifandrombaha amin'ireny dia mba mihinana fa io tsy finoana fa fahalalana fa dia tanteraka aminao arak'izay irinao io zazy io rehefa vita ny alavolon-jaza dia misy zany le olona ny olona maneta volo le zaza aloha le olona le mba irina hoe hitovy aminy ny volony mba olona tsara volo indrindra amin'ny fianakaviana zany no alefa mandeha manety an'io zazy io dia vita ny fanetezana ny volo ray manontolo iny volo iny tsy arina fa angonina iny akoatra le fandrombahana zay tsy lany atao anaty mangazy dia omena ny ompy fa tsy azo aririna fahatany iny mbola volo manify kely iny mantsy dia atao anaty mangazo iny tetehana kely mangazo dia atao anaty mangazo iny dia mena ny ompy na iny aleviny eny ambody akondro azo atao koa zay satria ny akondro tsy mata raha tsy mamela solofa fa tsy azo aririna fahatany be dia be nefa tsika zao ny tsy vita an'izany be dia be ny tsy natao an'izany fa zay vao ety andana doreo apatana le volo e dia aveo tsy naompa ny fiainan'le olona dia lasa amin'izay andeha totototo atsy totototo ary dia lany ny olona fotsiny ny vola nefa le fomba tary aloha ny tsy nety fa narenakasina fotsiny tokony ataonao dia efa zava-dehibe ao ve ao zay ny fandehany fombafomba ny ala volon-jazy zay reo zavatra ray manontolo reo tompoko koa vetika fotsiny mitovy daholo ve ny ora fanetezan'ny olona sa hoe arakaraky ny vitan'ilay zaza amin'le voamaraina no anaovana azy amin'le voamaraina iny zany no tena tsara satria anomboka hisandratra mantsy ny andro rehefa aveo zany hoe le zazakely vao ny sambasambaina dia tonga dia misandratrandro miaraka amin'iny amin'le voamaraina iny mihitsy zany a no tokony avoriny fianakaviana ny tena tsara indrindra zany eo amin'le amin'ny enina maraina amin'ny enina sasany eo satria eo ny mbola maimbo-ndravina dia manomboka hivoaka amin'izay ny lolo rehetra hipoaka andron-tolo dia manomboka hovaka amin'ny masoandro amin'iny fotoana iny nefa raha voavaka amin'ny masoandro dia hiparitaka ny olona ho any an-tsaha ka mialohan'ny hiparitahan'ny olona dia aleo aloha hotronona mihitsy le zaza ny tena tsara indrindra zany dia n'le voamaraina be iny fa indraindray moa misy olona zany no ny adidy manandraikitra dia lasa hoe misandratrandro vao ataon'le zaza fa amin'le misandratrandro nefa dia azadino fa efa miparitaka zany ny olona efa lasa vitsy-mpanotrona zany le zaza nefa na olona tsy haniny tsy haninina aza avelao izy hanotrony eo ihany aloha mba ho maro-mpanotrona le zaza rehefa mba manolotra kely an'le tsodrano izy hoe vidim-bolo dia zava-dehibe dia zarana hena reny olona reny dia tena hanaovana sakafo betsaka mihitsy io sy aminona omby a zay ny tena fomba ny ala volon-jaza fa raha ho antsika eto a mety tsy havitan'izany ntsony dia mba mividy hena betsaka ianao a atao sakafo rehefa mividy hena reo olona dia mba hatoroko ihany mba ny fanangakena foana vidiana raha mitady fahasoavana ianao dia fanangakena dia diavina satria anangan-javatra dia mila hoe ny fanangakena miakatra mahazo ny trafony midina mahazo ny tratrany dia io zany ny fahatsarana foana ary ianao anangan-javatra dia aza ritina fa ataovy rono ny fanangakena satria ny fahasoavana izay natsangana dia mba mila rono midibadiba fa tsy tonga dia ritra be ninina zany fahasoavana tediavinao dia zay atao so dia any amin'le heviny indray hoe matsatso sy matsiro kosaka ny fanangakena nge matsatso matsiro mihitsy eno a so dia hoe atao rita izy matsiro kokoa miankina fahaiza-mahandro moa izy io zany fahaiza-mahandro zany tena tsy natoro antsika malagasy atsy ianao raha efa ninana varanga fa zany tena nisany sakafo malagasy tena tsara zany
tongava aminay rehefa lakamisy na zoma lakamisy fa zomasy mety ay de tongava ao zany amin'ny lakamisy fa misy ao na ohatrany ohatran'izay io zavatra io a hoe ny fombafomba isan-karazany zany dia atao zay andavorarina sy anaovana zay ahatonga lafatra ka raha vitatsika amin'ny atsipiriany zany raha mba hanao anao zany ohatra hoe fanangakena inona ny atao fangarony de ohatra hoe mba tsaramaso satria ny tsaramaso dia sady tsara ny maso dia ny tsaramaso ny fanangakena zany miaraka ny tena mahavantana antsika nefa manao tsaramaso dia ampiana rambon'omby misy olona be dia be manao zany hoe reny no tena matsiro dia nefa izy ny tsaramaso mba tsara sady maso ve dia natao tany amin'ny rambony hitanao zay le izy raisy ho aly lalam-panafana fa mety io raha ihinana rambon'omby dia aza mihinana rambon'omby amin'ny andro velona hoe laka misy nalady satria ireo ny feremana fa mba ohatra hoe ataovy amin'le andro fandravana ohatra hoe larobia zany mba atao rambon'omby na sabotsy mba ohatra zany le tokony ho fandehany raha mba manao trondro amin'ny andro velona dia aza endasina ny trondro fa ritra zany fa aleo izy atao ketsaketsa andrahoana ohatra any dia atao ketsaketsa izy moa dia anao hoe trondro rony raha tsy hoe trondro maina anga misy olona manao traika apetraka daholo zany rehetrarehetra zany fa raha vitatsika amin'ny atsakany sy ny andavany dia miravitra ny fiainany zatovy malagasy rehetra ary dia hovaniny ty Madagasikara tanindrazana malalatsika ity satria ny olona rehetra zay hanomboka hiakatra eo zany sy ny taranaka dia olona efa voabe ara-pomba voataiza ara-tsotoavina voataiza ara-kolotsaina dia lasa mandala ny marina ny rariny ny intsiny lasa manaja ny fomba sy ny fady matahotra an'Andriamanitra raha lasa ty tanindrazana sy maro tanindrazana tsy azo ny vahiny zimbazombaina tsy azo ny avany avelany kitikitihana amin'ny resabola sy ny kolokolo sy atao sary-bakolo sy ny tariny fa dia mirafitra amin'ny fitiavana ny tanindrazana ary dia aleo ny tsy nisy tsy ary toy izay tsy nahavita soa tamin'ny tanina be ka mba hahafantarantsika mahavita soa amin'ny tanina be zany dia zao amin'ny fomba sy ny fady taranakitsika malagasy rehetra mazava zay katroka tsara ihany koa ny amin'ny valora sy sasany raha mitalatsika mbola miaraka amin'ny anko eto atrany azadinona ny famerenana ny fandaharana rehefa talata toy izao ny lahady amin'ny valora maraina dia misy izay famerenana izay ho an'ireo izay mitady an'izany ary azonareo jerevana ihany koa any amin'ny youtube any hitanareo an'izay fandaharana ifanerana tamin'ny anko hatramin'izay zay mankasitraka be dia be anko dia amin'ny herinandro indray dia mankasitraka antsika rehetra koa mariako kely fotsiny amin'le alavolonjaza teo ny zaza maty zoky tsy atao fomba fa tonga dia hetezana fotsiny amin'izao izy satria hitanao izy zany ohatrany hoe fa nisy ny songina dia tsy mety tsony izy zany tonga dia tsy anaovana fomba tsony zay fotsiny aloha mba mariahetezana tsotra fotsiny dia reny le omena anarana hafahafa be ohatra hoe imbo firinga ihany ohatrohatra zany izy na zazakely mahery andro reny koa le omena anarana hafahafa zay ny fandehany fanamariana kely iny tsetsatetsa tsy aritra sala mijabora manify fa dia atsipy amintsika rehetra zany tompoko dia ankasitrana ankatelemana irarinany soa irarinany tsara andian'izao herinandro zao indray isika menakavy dia ngane mba hita ny fahasoavana sy ny fanambinana fa ombiazana amin'izay atao rehetra dia hotahiny Andriamanitra zay nahary ho ambiny zavamasina amin'izay atao ary hotahiny razamasina rehetra na mandro na matsiaro na mandeha na mitoetra tompoko soava tsara tena Andriamanitra amin'ny herina nito izao indray mbola mitoetrany ny fititika fotsiny mitoetrany ny lalao antsika 10 taona miaraka amin'ny Koty TVFM moa zany vita zay tamin'ity an'ity rehefa aveo publication miova indray ny taona inona indray mety hitranga ao rehefa aveo raha tsy tapaka fotsiny ny page Facebook ny Koty TVFM moa zany dia hitanareo indray inona indray no atao amin'ilay lalao ho an'ny rapitso indray zany ho an'ny fisarihana rapitso inona indray koa ny loka ho an'ny rapitso satria isan'andro sika dia izara loka mandritra nyity fankalazana ny fetiny ray amin'ny alahady ho avy zao ity ka dia mirarisoa antsika rehetra hoy izy menada teo dia izay koa ny tena koa miompokevitra amin'izany veloma Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you got to. Love, love me, love, love me, love, love me. Orange manolotra ny fandaharana mampiala voly. A leading price? Cafis for mine. Wow! Cafis? Manumea mamina fianana. Manumea mamina fianana. Cafis, Cafis. Cafis. Nanolotra anao teo? So cool!